amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy. I feel good. Manomboka miteny an'izay manao ahoana miaraba anareo miaraba anareo miarabanao miaraba ary efa ela kosa tsy nitenteto efa ela kely ihany no tsy niresaka mivantana aminareo teto monsieur Rapilo zay antsika zay tsy raha voen'ny olona ny feoko eto tonga de fantany hoe izy indray za miresaka zany Rovina aloha le mivory Rovina le mivory Rovina no mivory Rovina no mivory tsy averina be zay fa le tonga de le ray farondra eny arany manao ahoana ny atoko misy anao am'izao arany ka ngamba tsy tonga de le manaraka de le manaraka andray milama ary ve ny 5e arrondissement zao ny resaka tiako etiny eto voalohany aloha tsy hoe raha tonga eto tsy hoe nareo nampiantso de resaka momba an'izany hoe zatra tianareo antanina azy zany ity zany tsy hoe dondresaka tsy hoe invité du jour tsy hoe akory hoe ny tafasidinika ry zany na hoe resaka hoe lobarendasy na hoe tsy zay fa zako ny tonga de raha finiako zany akatia hitantara zavatra zany tsy nareo manontany rehefa miresaka zany tsy hoe nareo manontany fa maninao manao any foana manao ina azavaina kosa raha firesaka anay zany hoe kabary ako ary kabary ataoko be de be misy kabary eny an'ny olona misy kabary eny politika misy kabary zany amin'ny radio ohatran' zao raha za manto de manamafy zany raha misy zavatra teneko anao zany ohatra tiako anao de tsy hoe manontany anao hoe manaiky venao satria fa hoe manamafy enao tsara ve zavatra nyteneniko ohatra hoe enao zao manontany anao ohatra hoe aveza ianao manontany eny za aveza ianao de am'izay ndray manontany hoe tsy azoko tsara hoe ino ty no antanena rehefa miteny fa hoe de tokony asiko hoe anamafy hoe tseniko le avy aminao de manontany anao zany hoe aveza ianao ataoko hoe aveza ianao enao manao aveza ianao aloha aveza ianao zany de ina le manaraka ohatrany ahoana ianao rehefa mandaha am'zay rehefa mandaha de ohatrany rahery ohatra mandaha zao manontany anao zany hoe enao ve ratsy saina antany eo zany ohatra enao ve ratsy saina de mamaly zany zay azona tsara ary firy ianao ahoana firy efa mampime kosa zay sa quoi 53 ans 10 zay aleo toy izany manjary tsy voaresako misy zatra neresana misy zavatra ohatrany zavatra ohatrany nanaitra tatoato nanaytaitra no fiteny azy nanaytaitra raha nanaynaitra de asilaji zany zay de lasa hoe nanjainjaitra zavatra hafa ndray zay ary betsaka no miresaka amiko hoe najerijerila so ity koa ambeso tsara so de tafiditra anatin'le raha io ary olona akaiky ohatrzao ange le izy akaiky ohatrzao le resaka le ohatrany saika nisy ny kasatanana sy raha eny za aloha akaiky mihitsy ke le olona saika monao resaka zany fa ohatra hoe atao itsy raha tsisy anarany aloha le izy misy miteny azy zany hoe atao hoe ohatra atao hoe pile 22 ohatra tsy matakatra zay raha ny fandehany fitrangan'zao aloha de tsotra kely aloha le izy satria misy fanetria tena be za raha teo manetry tena be de ataontsika hoe ataontsika hoe Apollo 5 satria raha presto ela loatra vao masaka hoe Apollo 5 I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy. I feel good. Inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy nefa rehefa iny nefa lasa olona alasinainy tarata lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foany
nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Sartido. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. ao dia miaravantsika rehetra tompoko. Ie fa miaravantsika rehetra ihany koa. Miraba hoe. Manahoana e? Miraba e. Zany hoe andao izy asaina hoe miresaka sika dia izy amin'ny fotsiny etonare. Zay raha androany elaka misy letsy ohatra zany feo anaona letsy ry zakay izany feo amin'ny farany herinandro. Eny e, tsy maintsy misatra ho anna ny fahasalamana aloha. Ny maraina tsy maninona 30 sekondra iresana ny andro ny 30 sekondra iny zany e. Zany manao ianao tsy manao manao ianao manao le miroule zany dia tsy zavatra tenenina betsaka dia le rofo za manao dia ianao manao ao iresaka ny toetrandro tsika mbola sarotra le sy tia fifanofanana ty lesary le maiky ny ato amin'ny tansorika teknika ary dia i Larissa no eto anoloko miarabanao Larissa ary dia mino afa tsy henonao hoe ray metatra sasany mialanao hoe mbola tsy brosy nify zao tonga eto zao ny antony dia satria jiririn-jinga ny rano Tsy manao ohatra misy saribina nga ianao? hoe Tsy manao ohatra misy saribina ianao inona nataony natobila tsika fa rehefa aveo ka aty ohatra misy rano ihany koa se ohatra le mahazatra rehefa mahitanao ihany satria netiko netiko io zatra ny vehivavy manana ny trousseau de toilette ny fa ny anahy kosa ohatran'izao ho anareo zay mijery ny sary zany hitanao fa assurance ty reny izy misy karazana roa ouverture automatique ty zao ohatran'izao de fermeture automatique tony zany ny atao hoe smart pochette ho anareo rehetra zay mijery sary mahita fa azavain'ny Larissa izy smart pochette automatique zao jerevy tsara tsisy télécommande akory de voasokafana de mivoaka le izy tsara kosany zay fa rehefa aveo rehefa mivalo mandritra ny vaovao ataon'ny namana Andrenabo dia manao anako mandeha miborosy ny fandarana rivotra ihany tompoko no miresaka ny fiborosiana ny mpanetana elana tsy aloha zany ny tamin'ny fahatapahana omaly izy zay tena tety zay tena ny teny mihitsiny fa veo nahato kely le izy satria dia nisy tsy fahatombanara teknika ny abon'ny herinaratra teny ambony mitsimbina fa ny ambony inona dolo moa ny olona zany sasany satria misy ny teo kaiky teo nandeha arakaraka amboalambo ambokotsy ambonin'olona rehefa vantana andeha kary dia nandeha ihany ny sasany aloha fa ny rivotra aloha zany hatreo amin'ny rivotra noho ny tonga tamin'ny folo nandeha ihany le izy tany amin'ny folofolo tanoana ka dia tsy maintsy mametraka ny fialatsinina dia tsy miankina aminay aza ny lafy ny herinaratra sy ny zay atao ahoana moa zany fa dia radio avo alan'ny rivotra ay diso zany diso fandarana avo alany tsy mety kosa tsy mety anaovana zay oabolana zay misy ty fandarana ity mety ka fa ahoana rivotra avo halakazo sarotra be zany tena lasa tiako koa zay le andro misy an'le mamay de le misy an'le manetroka iny ka de mbola betsaka ihany somary voan'ny sery amin'izao ajantsika hatreo ny resaka toetrandro fa amin'ny ankapobeny de mbola tsy madio ny faravodilanitra ary mbola tsy tonga ny rano ao anatin'ny taza masoko zao teny an-tanan-drano tamin'ny omaly de misy rano atao amin'ny ilany ankavanana fa maina ny tany atao amin'ny ilany ankavia asa ahoana ny fomba fitrandrana ny reny rano kely majinika reny amin'ny fanondrahana ny tanin'ny olona satria raha amin'izao efa faraparan'ny volana ampovoambon'ny volana oktobra izao zany dia mitombana de tokony efa manondraka mametraka ny zavatra ambolena sisisa aloha tsy haiko toraka voninkazo anao tamin'ny rapilteur nga voninkazo zany mahafinaritra ry havana apio asio kely gato asio tsy maninona ka lasa taoko le izy le tiako taoko ny resaka voamarainako zao dia ny fanazavana ny lalana nalehako teo satria ilaina foana le izy rehefa lalana maraina anakaty niezaka ny aka fotoana ihany ao anatin'ny firesahana amin'ny fifamoivoizana misy ny efa fivoarana mety zay ao anatin'ny fomba iresahana ny zava-misy amin'ny ankapobeny raha ny hoe fotodrafitrasa momba ny fifamoivoizana ny zavatra vita tsara mahafaly ny olona foana
io tsy voatery tokanana, io tsy voatery oeraoerana, io tsy voatery ihany koa azavaina. Fantatry ny olona foana io. Ny olana kely ao anatin'ny resaka ny fanaovana tatoato sy ny tamin'ny herintaona, sy ny tamin'ny 2 taona, sy ny tamin'ny 3 taona, sy ny tamin'ny 5 taona, sy ny tamin'ny 10 taona, sy tamin'ny 17 taona sy 91 dia heverin'ny olona miady hevitra foana, indrindra ireo zay amin'ny ankabetsahany mieritreritra fa dia lahara-manjoy roa ihany ty fiainany ity. Raha vao misy miteny dia misy mamaly. Ao anatin'ny resaka ankehitriny moa fantatritsika ihany fa lasa manara-damody be ty resaka hoe momba ny fitondrana, tsy momba ny fitondrana, zay tsy manome 19 lanjary mpanohitra, ny manohitra koa tsy hoe mahay be daholo fa misy manao be fahatany, ny miampita ihany koa tsy manao défilé. Azonareo zay tiako lazaina zay loatra eo. Dia raha fifamoivoizana ny resahana ity aho eto, nianatra statistika. Mazava aloha zay ny atao hoe statistika. Nianatra ny statistika matematika. Zany hoe ny fampiasana ny matematika ao anatin'ny statistika ary ny fampiarahana an'ireo zavatra ireo anaovana modèle de développement amin'ny resaka calcul samihafa iarahan'ny statistika sy ny probabilité. Hatreo aloha zany aloha dia afaka mandeha mihinana vary sososo kitoza aloha zany zay tsy mahazo an'ilay zay. Fa ampidiniko ambanimbany kely indray ny teny azo adika amin'ny teny gasy atao recherche opérationnelle. Ny zavatra nianarana ohatry ny anahy zany aloha raha tsy ho zaraina sy resadresahana satria raha nianatra recherche opérationnelle teny Ankatso nefa ako manao komika amin'ny fampisehoana. Ay, saika latsaka le sésame. Raha mihainao zao radio zao moa zany i madama Yangotina. Dia efa ity sisany ary madama Yangotina ilay vovoka sésame. Zame sisany tavela. Ka ho anareo izay mihaino dia mampidera ny bocal misy vovoka sésame tany madama Yangotina ako. Nataoko anaty bocal misy le izy ary numéronao atao anaty arona tadio le loha hevitra teo manjary very ako. Lany izy ity dia andalo eny Parbe Ambohida ako aka anankiray hafa satria tsara le izy ary madama Yangotina. Zany hoe zany hinana an'le sésame bombavoanjo dia ninana an'le sésame galety tsy letika akory ny masoandro dia lany le izy iny. Zay dia mbola iantso azy avy eo. Ao, aiza amin'izay tsika teo ny fifamoivoizana ho azy le resaka hoe recherche opérationnelle. Ny atao hoe recherche opérationnelle zany dia ny kajy ataon'ny mpandrindra fifamoivoizana sy ny kajy ataon'ny olona miala any an-trano ahita hoe lalana fotsiny ity aiza ny lalana tokony aleko raha ny androany sy ny ora andehanako ahafahako tonga aingana sy tsy sorena. Salama. Salama miarahaba géographie fa misy lalana ambanin'ny tany. Misy lalana anankitelo atongavana aty raha miala any aminay. Beflo io mandeha bisikileta dia mandeha moto dia mandeha fiara. Dia tizako kely any averina ny ay filgody. Ho anareo izay mijery sary fa ho anareo izay mihaino fotsiny dia fa isany ity mibany tsy reveko mitovy aminazy ao. Misy misy olona mitovy amiko zao nefa le bany tsy reveko. Raso aloha fa raha amboarina le volo raha amboariko mankaty ve le volo ty tsy ohatrany raha mahefa mitarika iasiny. Aleo latsaka ihany. Dia le bany tsy tiako. Tsy alara mahefa zany. Dia ny recherche opérationnelle sy ny statistika matematika ary ny statistika tsotra atambatra zany zay zavatra zay ahitana hoe inona ny fanamarihana sy ny fiarahana miasa. Zahako efa niteny foana teto fa na ny polisy na ny gendarme na ny olona rehetra mitrandraka amin'ny fifamoivoizana sy fanamboarana ny lalana manam-piniavana izy. Raha ohatra ka misy zany ny fanamarihana sy mpatoro hevitra mba omena dia avy amin'le olona mba manan-kevitra ka roatra raisina tsara tsy raisina tsara. Isan'andro rehefa mandeha mbola omeko eo ny ora sy ny minitra rehefa tonga eo amin'ny rond-point Ankazomanga ako dia manitsy ako mankaty amin'ny tetezana aty Ankazomanga avy hatrany Ankazomanga Tanimena. Dia iny efa hitako zany ny ara-minitra fa mihoatra 10 minitra na latsaka 10 minitra eo fotsiny avy eo amin'ny rond-point amin'ny enina sasany eo io amin'ny fito latsaka fefany avy eo amin'ny rond-point Ankazomanga zany tonga dia mihazo ny tetezana aty amin'ny mahitsy be mandra-pahatonga aty Soarano dia 10 minitra na 12 minitra eo tonga eo am-Poasara. Zay zany nandritra ny 2 volana zay. Petraka foana zay. Androany ary dia nanandrana nankeny amin'ny Vavoninomby. Ny Vavoninomby ry havana dia solona anarana omenay an'le fifamoivoizana eo anoloan'i Jesosy mamonjy akaiky ny frezy eo mba ahafahantsika manome solona anarana ny lalana rehetra. Nakeny amin'ny Vavoninomby androany zany hoe avy any amin'ny rond-point Ankazomanga dia namonjy Vavoninomby. Ka taty amin'ny Tsinaibe any ny ainga niditra. Fa ny sasany moa avy any amin'ny Tendakely zany amin'izy io. Fa ny oatra 12 minitra ny fahatongavako teo am-Poasara avy eo amin'ny rond-point Ankazomanga rehefa nakany amin'ny Vavoninomby. Noho izany ilay fifamoivoizana avy any Akorondrano mandalo Vavoninomby zany
raha andeha ka Tantany mitohana kokoa ara isana fiara de atreo aloha ny resako zany lora ohatra resaka hoe safidy avy any Ankasina fa ny fanamariana tiako omena am'le statistika de izao ohatra teo amin'ny raha vany Ankasina lahy de mankaty 67 de mankaty Ampefiloha mandalo Andrianala de ahoana nisy fotoana zany nanatitra olona tery amin'ny fiaro ary Ampefiloha rehefa am'izay ory zay de mitohana kely fotsiny avy amin'ny complexe Ampefiloha ndrindra rehefa misy mandoro pneu iny eo de mandra-pahatonga aty amin'ny fiakarana Antsahamanitra mitohana kely any eo fa rehefa miakatra zany de mamonjy an'ilay atao Maison de la Réunion de savaly midina fa raha makaty vao am'le ora zay mantsy malalaka io ka le ora zany no tiako ambara ao anatin'le daonina rehetrarehetra tokony ifampiresahana satria ty zany ny fanamariana omeko de raha raisin'ilay polisy le gendarme ampitiavana tsy maninona avy eo amin'ny rond-point Ankazomanga ahako no mitohana ny mankany amin'ny Frezy inefatra ako ny janona zany za rehefa isaiko zany ny fiara mandeha eo alohako de mijanona eo alohako de mijanona rehefa refesiko ny alavan'ny fiara sy ny mety ho fandehanan'ny fiara mivoaka ny Frezy miakatra mankaty Tanimena sy mandeha mankany Akorondrano dia fiara 7 na 8 eo no mandeha de mijanona indray 7 na 8 eo no mandeha de mijanona indray jereko ny any aorianako lasa mikoaisa ny rond-point Ankazomanga rehefa nijanona voalohany ary lasa tonga atrany amin'ny rond-point ny rokady ny Maki zany lay embouteillage rehefa tonga teto akaiky ny Frezy am'izay de mitazana ny fiara mandeha miala avy any Akorondrano miakatra mankany Tanimena 970 no mandeha vao mihetsika izahay zay de rehefa nijanona fandroany de nanisa indray 970 no mandeha de mijanona apetrako ary ny fanontaniana avy am'leo recherche opérationnelle statistique 970 inefatra ny isan'ny tomobile ve en proportion avy any Akorondrano ary 7 inefatra en proportion amin'ny fotoana mitovy amin'ny 710 ny fiara avy any Ankazomanga atreo aloha de mahazo mifoka rivotra madio nareo tsy mahazo miresaka any atreo aloha efa manompoka somary tsorona avo lenta zay kajy ataoko zay ny atao hoe statistika miaraka amin'ny recherche opérationnelle ny atao hoe probabilité indray de zao mandritra ny herinandro isana fiara mandalo ao amin'ny 770 amin'ny 7 roapolo amin'ny 7 folo amin'ny 12 dimapolo amin'ny 4 de raisina anaty tableau zay de andrasana mandritra ny ray volana zay isana fiarakodia zay na eo amin'ny Vavononomby na eo amin'ny rond-point Ankasina na ty Tanimena ty Ampoasary raisina zay rehetra zay de isaina le fiarakodia am'le ora tsy mitovy zao zany tiako hiaviana hoe amin'ny ora samihafa tsy mitovy ny flux na ny firona ny fiarakodia sy ny isany amin'ny toerana samihafa raha ohatra zany ka teo 970 indroa ny alefan'ilay polisy eo am'le avy any amin'ny Akorondrano mandalo amin'ny Frezy raha rampitso mandalo eo tsy mana lavitra an'izay amin'ny ora mitovy ny isany eo ny avy Ankazomanga kosa rehefa rampitso de mino fa isaky mandeha ny tobile 7 ijanona eo le polisy ny manajanona azy eo zany ny antaniko an'le fandrefesana sy fanisana hoe tomba maso ve ny ataon'ny polisy sa misy statistique azonareo satria nahoana ho an'izay mpandeha mandalo Ankasina sy Ankazomanga sy ny rokady ny Maki de mahatsapa mihitsy fa rehefa tena mitohana de manomboka ary amin'ny ralentisseur voalohany ny embouteillage ary ny olona raha mihaino rivotra am'izao de miombokevitra amiko anatin'le adihevitra ka ity ny resaka ataoko mahafinaritra ny efa fandaminana ataonareo ny expérience momba ny Vavononomby ao anatin'ny 3 volana io mbola ho andramana foana io aloha hoe ohatry ny ahoana ny fandehana ohatry ny ahoana ny fandehany ny tena anankiray mampitohana zany hitako ihany koa ny 970 miala avy any Akorondrano misy ny apahatelony eo no miakatra mankaty Tanimena fa ny roa apahatelony ohatra ny ivily ny teo ny hitako ohatra ny ivily iakavy ny hitako teo zany fa ty alako tsiny fotsiny fa mpanetretena misy fotoana ny polisy no manasarotra ny fifamoivoizana ampina zany izy raha ny hevitra misy fotoana nefa misy mahay ny manamaivana ny fifamoivoizana noho izany subjectif ny fiantso azy zany araka le resako teo zany hoe miditra indray sociologie araka le fantanina nataoko atao anatin'ny Facebook hoe ny fiofanana sy ny fahaizana ary ny jurisprudence en l'espèce ny radanoir an'le polisy fantatritsika any raha tsikitsiky de misy ny raha élégant koa le teto amin'ny sisy sery vomarainy misy raha élégant de raha geste moa zany iny efa nankaiza moa raha geste tsy fantatro fa raha élégant zany le eto any de raha be kotro ny ery amin'ny be ny Analakely de raha élégant le teto fa tsy ao le ry zao fa nandeha niofana angamba fa reo polisy telo reo anisan'ny fantatry ny olona reo fa mahay manompa maso manana totanisa ao anaty lohany ary mitsiky foana mandamina fifamoivoizana ny hafa raha maheno an'izao tsy hoe korenareo mety na tsy mety fa mifanoro am'izay tsika satria ny zavatra tsapako aloha amiko na 4 semaine mobao io
na andotapenako io eo amin'ny Jovena makany Tosy na le vavonon'omby le lalana vaovao ty a ilaina ny miketriketry-do mampiasa an'izay recherche opérationnelle zay mariako tsara aferina tsara le atao recherche opérationnelle fitadiavana amina kady tsotsotra ny lalana fa tsy ny lalana hen le izy fa ohatra ny lalana ahafahanao tonga haingana amin'ny toerana alehanao amin'ny fahalalanao no mety abetsaky ny fiara amin'ny lalana alehanao sy hakely ny fahasorenanao eo am-pitondrana fiarakodia olona mitondra fiara zany ny resahako eo satria raha ohatra ka tsy hain'le olona aka ohatra anankiray anatitra entana ianao alaina ny Betongolo de misy apetraka eo amin'ny Rasalama de eo amin'ny Rasalama misy olona tokony miala avy aty Tanimena mandeha bisikileta na mandeha moto manoro an'le toerana anaterana an'le entana de rehefa aveo le olona mitondra an'le entana io tokony mandalo eo Tanimena ary rehefa eo izy de tokony misy fiarakodia anankiray miaraka aminy mandeha makany Korondrano miakatra ny Alarobia de makany Antanandrano de mandeha makany Belanitra rehefa miverina avy any Belanitra izy de tokony miverina makany le fiarakodia de fiarakodia anankiroa indray rehefa najanona teo amin'ny Jovena eo Ivandry le fiara no miaraka mamonjy ny Tsarasotra mandeha makany Ivato de makany manatitra an'le entana farany vao miainga any an-trano ianao zany de mandinika hoe amfiry vao miainga any an-trano ianao de efa mifanontany hoe aiza le lalana de rehefa miainga any an-trano tombana zany zay fa rehefa tena mahay manombana an'le izy asa rovila izy nijoarana tsamanitra rehefa manombana tsara an'le izy ianao de tsy manalavitra loatra aniny fa saingy ilaina lay antotanisa mandritra ny iray volana paretra tena lehibe ary mahafinaritra any miteny anareo fa zasy ritsa-kely tany Suisse dia nandinika momba ny isana fiarakodia mandalo amin'ny lalana anankiray satria nahoana satria ho asiana fiampitan'olona eo amin'le lalana ray volana mandinika an'le eo amin'ny isana fiara mandeha zay vao apetraka le bande blanche sy ny feu rouge tsy mitovy ny firehetan'ny Jeu des Îles fiantson'le orange iny tam'izany so izy tre izy de ny mena ty ambony de maitso ty ambany de Jeu des Îles eo ampovoany iny fipipian'ino atsika rehetra efa tsy nahita ny feu rouge tsony samihafa iny amin'ny ora rehetra ary ny boîte automatique an'iny eo akaiky CCAC efa vita statistique noho izany le resaka nataoko vava rehetrarehetra teo vita amina chiffre anatina boîtier électronique anankiray raha misy feu rouge fa ny ankehitriny zany polisy na gendarme ny eo mety efa mba mandinika any izy ary milo afa mandinika izy fa mbola mba hapitsika izy zany ho atsika mpifamoivoy zany de manampy antotanisany zareo isika fa zay ny fehiny ny recherche opérationnelle tokony ho ampiasain'ny mpandrindra ny fifamoivoizana sy ny mpanamboatra ny lalana de tokony hananana antotanisa mandritra ny ray volana farafahakely ny ahafantarana hoe isaky ny ora précise anankiray fantatra à peu près ny isan'ny fiarakodia mandalo fantatra ny mety isan'ny olona miampita ahafahana mikajy ny hoe alefa za aloha zany nahita teo ny olana am'ty resaka ty manko de zao za avy any am'le any Akazomanga Certains disent qu'ils sont des héros. Mais qu'en est-il réellement? Ce sont des héros du quotidien, qui puisent leur force dans la bienveillance. Pour tous ces héros du quotidien et ceux sur qui ils veillent, Saham Assistance devient Africa First Assist, leader de l'assistance en Afrique depuis 40 ans, qui propose ses solutions médicales, automobiles, décès et voyages pour une couverture partout dans le monde et au profit de 8 millions d'Africains. Africa First Assist, pour vous, partout. Ary ohatra amin'ny tanora be angana zany possible reneny koa zany mahita fika foana lazainy olona fampirahava avy indray zao tsika ary mangirana be sady ohatra malefaka ange zany volonareo zany na ampiasa Black Rose indray ngamby neny ay vi mbola misy reny Black Rose fonany eny napesaika hatramin'izay efa be da be ny napesaika fa Black Rose ihany ity ny tsara manamainty tsara ny voloko sady mampangirana azy nisy foana Black Rose hatramin'izay ka efa io koa zany eny napesain'ny bebe taloha za koa ngamba rehefa lehibe sura fa ampiasa Black Rose sapiary indray zao papa Black Rose lokom-bolo natoraly mety amin'ny karazam-bolo rehetra fa atanorana lalandava. Black Rose, leader sur le marché depuis 60 ans grâce à vous.
Nateo aza ny valanaretina COVID-19 izay nisedrana fahasahiranana maro. Misy anefa ireo olona izay nanana fiahiana ara-pahasalamana ka nahazo tombony satria nisy nandray-tanana ny ampahany tamin'ny fandaniana nataony. Ao anatin'izany ireo mpikambana mutuelle de santé aérienne izay tolotra ara-tsosialy ao anivon'ny Otif Tanasmek mandray-tanana ny ampaham-petsaka amin'ny sarapitsabony sy ny ankohonany. Ny ray hatramin'ny 30 oktobra mandray sanjara amin'ny Itel Festival. Vao mividy smartphone na Itel ianao dia mandray anjara amin'ny fisarihana ho tanterahana ny 15 novambra izay mety ahazonao vakansa ho an'olo Joannos be, Itel TV 43 pouces, ary subwoofer Itel, aza tarary sao ianao ny tsara vitany. Itel, enjoy better life. Etoan'ny Shell ny fiainanao mandritra ny herintaona. Karama herintaona ho anareo mivady, hofatrano herintaona, solika herintaona, écolage herintaona ho an'ny zanakareo, tsiro sy rano herintaona, fiahiana ara-pahasalamana herintaona, ary fiantsenana maimaim-poana amin'ny grande surface mandritra ny herintaona. Omeny Shell maimaim-poana avokoa izany rehetra izany mandritra ny taona 2024. Manjifa solika 10 000 ariary amin'ny alalan'ny carte Shell na Visa, ary arotsay ao anaty vatany tapakila misy ny anaranao sy laharana findainao ho fandraisana anjara amin'ny fisarihana. Ny fepetra ny tolotra dia hitanao amin'ny www.shell.mg. Papa! Maman, où est-ce papa? Lasa ny tokotany, sa jereo amin'ny chambre ao. Papa! Papa! Quelle douceur. Nahazo vavao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softido. Misy manitra aloe vera, lavande, vanille. Softido. Profitez des remises exceptionnelles sur les produits Softy du 4 au 24 octobre chez les magasins Jumbo et Score. Softy, là on est bien. Tonga indray ny collection vaovao gasy et stylé atolotry aigle d'or atsika. Novolavolain'ilay styliste feno talenta Sary Kara. Fanentana bôsika gasy tsara. Misy modely maro isafidianana vita amin'ny hoditra 100 isan-jato. Efa hitanao manerana ny magazay Aigle d'or mahazatra anao. Ary tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram Aigle d'or Madagascar e. Aigle d'or, miaraka amiko isanandro. Vaovao be! Andraminy Gino Ice. Zay zava-pisotro manalahitaheta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja. Ronono velona avy any Antsirabe, crème mariatra tsara, tsiro mokazo hafakely, miampy fahaiza-manao sy finiavana amin'ny fafampoanao hatrany. Zany rehetra zany no nentina namokarana ny yaourt double crème chocolat vaovao. Citron meringué, fraise banane, litchi na vanille. Mariatra avy amin'ny yaourt rehetra. Ny tsirony koa miavaka ery. Hitanao n'aiza n'aiza. Yaourt double crème chocolat. Zany ka yaourt double crème. Chocolat, ny tsiro tena izy. Atolotry ny LH Pro sy ny 4 Express events ho antsika. Kakakakayamba iarahana amin'ny Gottlieb, Eric, Francis Turbo, Honora. Ao amin'ny Le Pavé Antaninarenina. Zoma 10 octobre ho avy izao amin'ny 7 sasany alina. Elaela zay tsy niona an'izay. Ny karata de famille ao amin'ny 4 Express, immeuble Victoria Plaza, Antanimena. Infoline 034 13 706 49. Papekanjo, Chic by Fabiola. Partenaire média, RDJ. Runmada vous présente Mobile Drag Racing. Ce dimanche 17 octobre à partir de 8h du matin à Rivulmau. Au programme, première manche du championnat de Madagascar Run, Open Challenge, baptême de piste, Mobile Drag Racing. Soyez parmi nous à partir de 8h du matin pour apprécier le spectacle avec les nouvelles voitures surpuissantes du plateau. Sensation forte garantie. Sponsor Mobile, boisson officielle XXL, partenaire Assistance Plus, Lounge 44, Labora, G-Audio, RDJ. Runmada, une passion, un esprit, une famille. Et soyez toujours prudents sur la route. Vaovao be! Andraminy Gino Ice. Zay zava-pisotro manalahitaheta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja.
fotoana zao ijerena Novegas ao Bouquet Canal+. Hey, tu sais quoi? Dis-moi. Un grand changement chez ABC. Comment ça? Viens avec moi le 26 octobre prochain et tu verras. N'oublie pas d'emmener tes amis, car il y aura des jeux, tombola et bien plus de surprises encore. Ok, rendez-vous chez ABC le 26 octobre alors. Trokany amin'ny valora eto amin'ny heure DJ 4:40 teboka enina tonga indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ny 14 oktobra 2020 ity. Eo amin'ny pejy fitanterana no anokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao maraina izao tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra Alina Madagasikara manomboka ny 4 ny volana novambra izao no isokatra ny abakabaky Madagasikara mampitohy any Eropa ary ho vinavinaina amin'ny 20 ny volana oktobra kosa no manodidina ny ranomasombe Indiana isy ny fepetra entitra ho tanterahana makasika izany fanokafana ny abakabaky Madagasikara izany araky ny tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra hatrany. Ijanona eo amin'izay vaovao manodidina ny filan-kevitry ny ministra izay antsika fa makasika kosa ny angovo sy ny ankoranafo natsahatra tamin'ny asany taorian'ny fanapa-kevitry ny filan-kevitry ministra zany ny tale jeneraly ny Jirama Andriamatoa Vonjy Andriamanga miandraikitra vonjy maika izany aloha Andriamatoa Rivo Radaniel. Pejin'ny politika no mariana tamin'ny fametraha-boninkazo tetsy amin'ny Tsangam-bato tetsy Ambohijatovo ny fankalazana ny faha-efataona navatesan'ny filoha teo aloha Zafy Albert izay ambara moa fa filoha ray ny demokrasia tonga nanatrika izany ny vady navelany sy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ary ny solitena mpanjakana. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana nidana an-dalambe ny mpianatra tery amin'ny UNS tery ny atalatra teny mitondra sora-baventy mitaky ny amahana aingana ny olana mahakasika ny resaka fampianarana satria dia mikatso ny fampianarana noho ny fitokonana ataony mpandrarahany fampianarana eny anivon'ny anjery manontolo eny. Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana nandritra ny lalonana fankalazana ny 70 taona ny hôpitaly militaire eny Soavinandrina no nanambarany filohan'ny Repoblika fa omena famatsim-bola ety miasa tsy asy panoerana zany manomboka izao ny sampana vonjena rehetra manerana ny nosy. Apetraka tsy ho ela eo amin'ny hôpitaly militaire ihany koa ny fitaovana fandidiana fo omena scanera ny hôpitaly rehetra manerana ny distrika. Nampatsiahy ny filohan'ny Repoblika fa tsy andoavam-bola ao amin'ny omi ny fitsaboana fa ny fanafody kosa no tsy maintsy vidiana. Tontolon'ny fanatanjahantena basket Africa League ny ASCUT antsinanana izay tompon-daka tamin'ny taondasa no hiatrika izany basketball Africa League izany izay ho tanterahana ny faraparan'ity volana oktobra ity any Dar es Salaam no hiatrika izany ity ekipa ny ASCUT avany antsinanana ity. Efa miomana tanteraka amin'izany fitrehana ny basket Africa League izany moa izy ireo tsahivina hatrany fa ny ekipa ny JNBC no niatrika izany tamin'ny taona 2020 ity. Janona hatrany eo amin'izay tontolon'ny fanatanjahantena izay tsika fa baolina kitra vonona ny hanao fanamby ny CFFA araky ny nambaran'ny mpanazatra an'izy ireo Titi Rasonevo andingana ny ekipa ny Interclube any Angola amin'ny alahady izao sy amin'ny lalao famerenana herinandro aorianan'io. Nambarany Titi Rasonevo hatrany fa mbola tarika malagasy iray aloha no nahavita nandingana ny ekipa ny Interclube ity dia ny Stade Olympique de Lemerina nentin'ny Maître Zaka tamin'ny fotoanandrony saingy anohitra izany ny club ny CFFA amin'ny alahady ho avy izao. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity maraina ity lemeka no tetsy amin'ny tantsoroka teknika mpandeaka marandrana aby kosa no nanolotra izany ho anareo mandra-piresaka tompoko lahy sy tompoko vavy.
Seria. Leo be. Rivo baovao. Sy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Fanampiny fotsiny amin'ny fanatanjahantena moa zany fa resaka maniditsidina eny moa zany le izy Neymar zay milalao amin'ny Paris Saint-Germain eo amin'ny équipe pirenena brésilienne dia mikarama 40 millions euro isa-taona. 40 millions euro isa-taona zany hoe ny karamany Neymar zany isam-bolana eo amin'ny filalaovany ao amin'ny Paris Saint-Germain raha tombatombana fotsiny dia eo amin'ny 220 000 euro isam-bolana zany. Tsy kajy isa-minitra sy nisan'ora zay tsika fa 220 000 euro eo ny karamany isam-bolana ao amin'ny Paris Saint-Germain. Ny any amin'ny mpikampana amin'ny équipe pirenena brésilienne azy moa zay milalao any izy amin'izao mbola milalao ao mihitsy izy ary mbola antenainanao zavatra mahafinaritra dia iny misy vola ihany fa miankina amin'ny fédération sy ny président fédération zay mamendrelona amizara nga le tany sy mba mamendrelona amizara nga sy efa mba hiatrika tokony Neymar dia iny izy rehefa mahazo baolina izy mahafinaritra izy amin'ny mampilalao baolina azy ampitahiko amin'ny Ronaldo sy Ronaldinho zany dia tsy nahafa-po ahy izy ara-bokatra satria zany isan'ny tena mitaraina aminy mihitsy an'le ninjera le be taraina sy tsy musclé mihitsy ny jeune zany fa fluide artiste loatra. I Ronaldinho manko sady fluide no force dia le ry am'izao mitaraina hoe kivokivy Nasri le ty lasa be ka i Nasri koa aloha zany eny ho an'izay mankafy baolina makamonako iny bandy iny capricieux koa izy iny lasa natavy be fa ohatra nefa zao Didier Drogba zao nanao baolina tamin'ny Varieté Club contre Marseille tamin'ny lahady baolina en forme tsara misy Drogba le mavoanay mavoatsika footballeur zany ohatra na manokana zany zao rehefa nijanona tsy nanao baolina tsony dia zao vokany fa le izy tena misy hoe vanaina aloha misy hoe vanaina aloha misy zany mahatazona le izy zany ohatra jereo zao ry isa moa ry DJ ato ty i Denis jereo zao ry Denis en forme eny efa misy ohatra hoe Drogba misy zao ohatra hoe olona mpanao baolina taloha fa sava ihany ny forme fa misy zao ohatra ny Ronaldo any Brésil zany zao ohatra fa vety ohatra ny hoe Maradona vety fa mifangaro amin'ny fiainana hafa koa moa iny ka iverenana kely ny eo amin'ny Neymar taraina zany Neymar am'izao hoe kamokama ozy izy ohatra ny dépressif zany le ry ozy izy hoe tsy haiko ozy izy fa anao coupe du monde any 2022 ozy izy raha mbola antsony tite fa hitako eo fa kama ozy izy dia matahotra daholo ny namany na ny ao amin'ny Paris Saint-Germain hoe tratra ny raritsaina raha Neymar zay ohatra fa dia eritrereto amin'izany reto azonareo an-tsaina ohatra iny ankaramany ray avy aminay amin'ny kakakakay ambany rapitso 40 000 euros zay nefa ny za zany aloha maheno an'le resaka Neymar efa mahazo tsara an'le resaka hoe le ry misy an'izay blème zay eto moa zany dia mandalo atao tsaiko mandalo atao tsaiko tapoko ao anatin'izany resaka zany ny fiondrena ambany dia ambany amin'ny namana Radina zay maty Radina tontolon'ny zavakantotsika fantatra izy tao amin'ny Jerry Marcos mpanao feo lafika dia tao amin'ny Lola nanao feo lafika dia izy koa efa lasa nivadika nanao hira fiderana nefa iny efa tsy ny tompo tsy maintsy mandeha eto amin'ny fandarana rivotra dia miraha fiononana fianakaviana sy ho any tapaka sy namana ohatra ny tontolo rehetra ihany ny atsika misy manty amintsika amin'ny mpanakanto sesisa fa dia raha manana misy velona toy izako kely fotsiny le teo nandeha nijery ny baolina nataon'ny ekipan'ny Santos ny filoha pirenena brésiliana tamin'ny Mali afaka Mali tsy tafiditra tsy navelany interdiction de stade tsy nahazo niditra fa tsy nanao vaccine zay le raha ny antony aloha zany any Brésil zany le ry zany nanao pause tsotra dia tonga tamin'ny fiara tsotra miarakaraka amin'ny bandy garde corps sy ny sisy tsy navela mpikarakara maty zany le ry zany fan club any Santos
tonga dia japiko le hoe manao vaksiny ny filan-kevitry minisitra toy an'ilay fampahalalam-baovao teo zany fampahalalam-baovao teo dia nanapaka fa hosokafana zany lanitry gasikara hosokafana zany ny sistany manomboka amin'ny fahenina volana novambra zany ho an'ny miazo any Eropa fa tsy maintsy manao PCR ny miditra sy mivoaka raha ohatra zany ianao zany hoe mitondra karatra onoa PCR vaccine sy ny fanganan'le izy sao dia misy quarantaine ve sa tsy raha ohatra hono ianao ka pozitif ao anaty PCR dia mihiboka fa raha tsy pozitif ianao zany dia mihazo no zava-misy aloha zay idiran'le statistika resahako teo ohatra zany hoe i Rabiot ao anatin'ny ekipa frantsay ohatra zany hoe i Théo Hernandez zay efa vita Théo Hernandez zao vita vaccine fa nanao test PCR dia positif ny antony le tonga eo amin'ny hoditry eo le aretina any fa izy tsy maninona mihitsy vita vaccine fa rehefa testena le izy dia positif ka anankiray anatina totanisa kely zay ozy izy le olona mpitantara dia rehefa ilaina moa dia atao fa ny quarantaine any problème raha ohatra tonga talata dia nao fampisehoana zoma zany zay ohatra satria zay faly amin'ny fisokafana zany ny antony dia ho avy le namanay avy any lavitra be zay tantarainy eto satria misokatra hono raha maheno rivotra zareo nisy namana tonga avy any ampitan-dranomasina tamin'ny herinandro dia rehefa le tonga hatramin'izay fikatonana io moa zany dia amin'iny exceptionnel foana manao test PCR izy dia négatif dia hoy ilay ao amin'ny CO hoe na dia négatif ianao dia mijanona 10 andro 92 € nefany ny ofan'le trano fa tsy rehefa négatif avy izy tsy tokony mahazo mody zay aloha tokony tsy azoko ny arak'le resaka hoe Bolsonaro teo ane sy arak'le resaka any Frantsa ny vaovao matetika hitantsika amin'ny resaka adihevitra momba ny hoe passe sanitaire sy ny test zay ilaina sy ny sisa adihevitra zay tsy voavaly ny tena tompona ndraikitrankely izy tsy voavaly mihitsy aloha amin'ny kapobeny zany oatrahako zany dia manaraka fotsiny sisa rehefa teren'le tsena reny hoe ampidiro le cache-bouchonao fa tsy mahazo miditra ato ianao amin'ireny banky reny hoe ampidiro ny cache-bouchonao manaraka tsy maninona aloha le rarahana fa tsy maninona le izy ko maninona le izy fa arahako satria lasa tsy tafiditra raha vao tsy manao an'le izy ny adihevitra mipetraka zany dia ity zay ohatra hoe le resaka any Brésil teo zany zao satria ozy izy ny président brésilianina hoe tsara salama be zao ko sarotra ihany eo amin'ny hoe tsy voatery manko no manao vaccine le ry zany ange ny any amin'ny mpanao izy ihany no any amin'ny basket NBA zao tena tsy ho ampanaoviny entraîneur le bany tsy vita vaccine nefa rehefa tsy manao match dia mahazo lamandy zany hoe mihenan-karama zany mihenan-karama rehefa tsy manao le bandy nefa miteny hoe zay raha tsy anao le tsy anao malalaka atreo zany aloha dia zay aloha zava-misy hoe tsy terenany tsy manao vaccine dia adihevitra no mipetraka zany hoe inona zany ny ahafahana miara-miaina ao anatin'le izy dia ohatrana zao jerenareo za zao tsy mampirisika ny olona rehetra tyanao masika ako za tsy manao masika zao pandekamo asa dia resaka sport ihany fa tsy hoe mibahana be fa manentana foana ihany manentana foana ihany ho an'ny mpakafy rehetra zany mba tanana ny CFFA fa tena mijaly ireo bandy retototokatsika mitotototoko roa zalahy zany tena mitady any voly raha-pitso le misy hetsika ngeza be zay azakazaka miara avy eo malaza zay afaka mandeha miadana afaka mandeha miadana tena tanjona misy vata mangarahara ka na miazakazaka ianao na tsy miazakazaka ianao dia asaina foana ianao zany mba handrotaka an'izay foinao anatin'io vata mangarahara io mba hoentina hanampiana ny CFFA fa ny fidiram-bola ny kluba mantsy rehefa hanao match international dia ny vidim-pidirana eo amin'ilay kianja kanefa indrisy fa dia eo amin'ny Real na 50 000 francs Real 10 000 no afaka miditra ao amin'ny stade nefa zany 10 000 zany tsy asehatra mihitsy ny vola hoentimanana ny fandehanana any ampitan'ny fa omeko ihany erika ny larana finday ho an'le te hanampy an'ny CFFA amin'le hoe ara-bola indray zany io le hoe en ligne omeko le izy Orange Money dia ny 032 80 546 90
Ohatrinona ny vidim-pidirana amin'ny gratin amin'ny baolina amin'ny alahady? Ny vidim-pidirana amin'ny gratin amin'ny baolina amin'ny alahady dia 5,000 ariary. 5,000 ariary a? Izay eo mamasina io vao amidy amin'ny alahady zao. Ianao tsara ty zaho hividy bi anankiefatra akoatrin'ny anahy zany a. De omeko bandy ity ray. Zay. Ohatra zay a. Maromaro ne manao an'izany ohatra ka manao an'izany mety. Fa mampirisika ny rehetra koa zany tsy inona hoe mividiana billet a dia na anaty Facebook na amin'ny radio na amin'ny fampitelefônina fotsiny hoe efa misy billet ilay ty amiko raha 10,000 ny gratin a ho an'izay afaka manao an'izay satria le ray hetsy ilay ty amiko ny angalako sambidy angalako 20,000 ariary io. Dia ny 80,000 ariary tribune centrale ilay seza mavomavo. Ilay tsy manalavaka. Eo amin'ilay VIP any iny any 10,000 ariary. Eo ampetrandrinivo? Eo ampetrandrinivo sy ry io ihany 10,000 ariary. Fa le izy tsy maintsy hetsika takan'izay ohatra zany hoe ray alina ny isan'ny afaka mijery amin'ny CFF sy ny kafy a. Dia mba tokony farafahakeliny amboatorana mba fenotsika le ray alina. Feno le ray alina zay le any tanànan'io le feno le ray alina tongava betsaka dia feno le ray alina aloha tsy mihoatran'le ray alina. Eny asisika kely any atao ray alina. Ny namako ny ampitsetsitra anahy io zany ara-porosiako ny olo tonga misy amin'ny alahady zany hoe sao dia 10,000 na ohatr'izany io ny olona ho tonga satria azonareo an-tsaina ihany zany le sosiolôjian'le baolina kitra teto amintsika hatramin'izay zava-nitranga rehetra izay. Anaherana fa ingany mba ho feno ny zavatra azo atao zany a tsy mpiteny koa ny aty avy eto amin'ny rivotra ho anareo partenaire rehetra reny le hoe mpanoana fandaharana nareo opérateur téléphonique ianareo karana manan-karena manana orinasa be eto amin'ity tanàna ity a ohatra hoe karana anankiray mpivarotra eny Ravoahangy ivitany bie hijery CFF daholo a ny mpiasa ao aminareo omeo azy ny bie amposiho izy andeha hijery ho anareo omeny le karana lehibe a omeo olona hafa raha tsy hijery nareo au moins c'est le minimum. Patron, c'est le minimum que vous pouvez faire. Tena marina zany teneniko zany. Ohatra zany hoe orinasa ohatra ny hoe banky dia aniotsika alakamisy a dia rapitso a manomboka amin'ny valo sasany ny kakakakakayamba etsy amin'ny le pavé dia fa mividiana billet ny Carte Express a dia mijery kakakakayamba. Ny Carte Express zay isorana na amin'ny sakafo maraina antsika omaly a dia androany izy mety manaritra sakafo atoandro ny atoandrotoandro ny répétition zalara miainanareo efa tonga zay mandalo kely fotsiny zay manao répétition miaraka amin'ny Lily zay anao fampisehoana ny 10 taona ny etsy amin'ny CCSK amin'ny alahady 17 oktobra izao manomboka amin'ny 2 ora amin'ny firy le Lily izy manomboka vetivety fotsiny amin'ny fomba fijeriko izaly mijery raha nisy olona tena faran'izay hoe tena nahy baolina fa somary takony izy no nitoetra ratsiny dia Ronaldinho. Toetra ratsy ity velany kosa le fa lasa tafiditra teo amin'le terrain le izy lasa nampifangaroan'ny olona dia izay tsy tena tsy nahazahoany nisy Maradona koa ny tratrany io zany hoe le problème ny Ronaldinho zany a dia ohatran'ny toetra ny brésiliana ihany aloha le izy kanefa vitsy ny brésiliana Henry ny zavatra momba ny Ronaldinho ho anao Larissa zay mahafantatra Ronaldinho ianao le ohatranay iny sao dia zay le endrika tsy tianao ty raha zao kosasy mitohy Ronaldinho zao raha mitohy Maradona tsy manino izy ary ny olona mitohy aminah am'izao mpanao baolina malaza mahay zaho tsy dia mahay dia le rony a mandeha any amin'ny boîte le ry mandeha any amin'ny boîte le ry tany Paris Saint-Germain dia mody le ry amin'ny 9 maraina dia manao baolina izy dia manao baolina le ry dia mahafaty roa manao baolina be izy ohatr'izay zany aloha ny Ronaldinho ka fa tsy zakan'le ny baolina matin'ny Ronaldinho ny baolina anisany historique nisy mpilalao teto Madagasikara ny anatin'izay toetra izay mandeha boîte dia nanao baolina amin'ny rivo torana teo moterana fa misy fanao baolina tsy mandeha boîte izy amin'ny alina matory tsara izy amin'ny maraina misakafo maraina tsara izy a dia mandeha any am-piangonana izy a dia tonga izy amin'ny 12 fa miambalina ao ambadiky ny tribune latéral gauche talifa Larissa mbola afaka miara milalao aminay nareo anatina softy lingette amin'ny areva milalaova dia le fanahazo aloha mba mbola tsy miantso tsony aloha fa manjary lasa le olona anankiray foana ny mahazo fampiasaivana kely vetivety ankitina misy atsosa
Ozy izy tata misy karazany roa le lingette désinfectante resahana aminareo tiptopna pneu na bicyclette dia zany hoe misy karazany anankiroa izy io aloe vera ny anankiray dia non parfumé ny anankiray mazava ho azy vita malagasy misy loko roa lehibe ihany koa amin'le lingette amin'ny fonony mazava ho azy dia ny maitso dia ny manga hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao tranombarotra lehibe station service ary ny épicerie raha miantsarana dia ao anatin'izay ihany fanontaniana rehefa avy eo amin'ny valo sasany. Tena mahavariana Larissa rehefa miteny air anankiray ampina air anankiray dia lasa tsisy. Azonareo zany ataovy nge roa ampina iray. Roa ampina iray. Firy. Telo. Ya tsisy air tsisy rehefa mitambatra. Aza dino fa misy vaovao bomba be fusible teo ho anareo zay mijery za manao fusible be mihitsy. Nesorina ny tale général ny Jirama. Zay aloha zany tisany vaovao. Nefa dia efa mbaniandry ny rivotra ivahiny eto izy. Bon, enoy amizay ara ozy ny mpanao antotanisa. Efa ela ihany nge tompo mialatsiny amin'le hoe dia zay ny Jirama. Efa ela ihany ane ny fusible sy ny fil mainty mena no nitsefotra raha ny tena marina aloha. Fa nandrasana ve? Nandrasana ahoana? Zay zany tsy miteny hoe zahako manokana aloha. Tsy miteny hoe miala ny DG ny Jirama dia ena ny vidin'ny PPN rapitso attention tsy tompoko satria zay no anisan'ny recherche opérationnelle karohana ny olona tafiditra ao anatiny. Ny atao hoe fusible zany raha ny tokony ho izy dia mety misy simba koa ny fitaovana ao anaty trano rehefa mipoka ny fusible. Efa misy simba zay ao an-trano matompoka ny fusible. Inona zany ny zavatra hafa ho andrasana eo satria efa fanampy efa volana maromaro ke ny fiainan'ny resaka Jirama. Atsika zao maly ty zao ny relevé auto relevé ako. Andraso aloha mangataka ray minitra anareo raha Fanginana ve? Mialatsiny tompoko ho anareo zay mijery an'ity rivotra ity ka misy mpiasan'ny Jirama aminareo le mpandray an'le relevé any goty ty mialatsiny ny référence ny andraso aloha ameko hatramin'ny référence tena sirety izy io ataoko ty omeko ny référence amin'ny facture ataoko mivantana eto dia le raha matoa mpandray an'le mail koa mba raiso tompoko azafady ity auto relevéko ty fa ity zany radio relevé ny facture zay hotononiko aminao dia le facture miafara amin'ny 82,79 voray lay facture miafara Randriamasinoro Herinaivo facture miafara lavabe manko le chiffre le facture chiffre ohatrany 10,7 le izy miafara amin'ny 82,79 zay ny auto relevé ay moa tsisy dikany zany ataoko zany satria tsisy diran'ity facture tika ty anaty tsisy fa tonga dia hoe ny chiffre farany fotsiny dia andraso kaika fa voniny tezitra vele raha matoa raisoary ny ao amin'ny compteur anjiro ny Randriamasinoro Herinaivo Hotliba tamin'ny maly dia 53,252 voray 53,252 voray ny antony anaovako an'izao nge dia zao hoe que demande le peuple ina moa tsy mampety zao ataoko zao zara manarorotra rivotra ka nytiako tenenina ohatra ho azy zany teneko zany ny rano zay nandoalika be ako dia nioaka teo amin'le compteur an-drano satria le sarony kely iny efa niala tena tonga dia ny pipizana alika ty teo mikirariko tao arina alika mahaditra 66,96 ny ao amin'ny compteur an-drano ary ny ao mamanay ao ambany relevé voray madame Razafina Toandro voray ny amin'ny facture ny madame Razafina Toandro any dia toy izao ny chiffre volana octobre 102,99 soratoko Verena kely fa misy vaovao latsaka kely zany mahakasika an'le tsika tsy za tsy sitona lakolosy lavabe an'izy na sanatria hoe amaly Jirama nisy adevitra nandeha tamin'ny talata teo mahakasika ny olany baolina kitra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao Jirama amin'izany mila misy misaoty eo dia ny verena kely vetivety fotsiny ny fampitam-baovao fotsiny tsy hoe fampitam-baovao fa zay aloha zany ny zavatra misy tao aorianan'ny assemblée générale extraordinaire nataon'ny liga sy ny comité exécutif dia any am-pelatana amin'ny FIFA ny valy teny farany mahakasika an'izay any amin'ny FIFA rehefa makao Google nge dia manorata hoe fanalany izy zany fanalana fotsiny dia ataovy andramo ataovy anandra daholo zao ny any an-trano fanalana
jereo zavatra mivoaka io zany de soratanga hoe zanaka pielezany manoratana hoe zanaka pielezana amin'ny dictionnaire malagasy français zanaka ampielezana de miandry le dikany eo am'teny frantsay eo valy tonga de misoratra hoe couillon andramoge de faranako vetivety fotsiny le te ranirariny sitsiny tena marina voalazan'le lalàna kosa zay ty mba masoko teny amin'ny article faraiky amin'ny 30 fa azon'le comité exécutif ataonge ny mampiantso an'ilay fivoriana fa io fifafoana manapa-kevitra amin'ny olo zany ninina zavatra ho tenentsika da azony tena le zavatra ny tompony fa le lalàna koa mikorotana be mifandikana an'le lalàna ka zao ny zavatra nanyantaniko de mbola nahazo valiny ko ty koa anankiray ry bandekama nanoratra inga RB koa zay président exercice ny fédération ny baolina kitra fa esorina rikotolay 5 ndraso aloha ndraso aloha vetivety inona ny dikan'iny koa zany esorina ny fanalana olona kosa tompoko ao anatin'ny comité exécutif de entiny eo anatrehan'ny assemblée générale fa ny fanalana ny président fédération eo anatrehan'ny assemblée générale dia tsy rana amin'izany izy za tsy momba an'izy raha momba an'izy azafady loin de moi l'idée de jeter le gros caillou dans le lac attention non ny olana zalady zao le marina ihany nge le teny io le statut problème sabe ny lalàna dia taratasy ny soratan'ny olombelona zay nanakenda anazy ihany may an'ny afinatsangany lakonga elala izy raha jimy mampitendry gitara satria zay le hoe may ny afinatsangany ihany ny olombelona ao anatin'ilay satria nahoana ny resaka lamindamina amin'ny akapobeny tsy hainy gasy loatra nanao azy hanika sepotra ny fitsarana ny fifahana tsy oatra ny fitsarana amintsika eo misy hira aloha zany eo ampiandrasana anankizy de misy hira malaza zay manao hoe météo zay izy météo hoe tanaravery sample izy raha izy fa sy tanaravery sambo de tanaravery sambo de misy azao hoe tanara salany tapy manana ny météo zahoana monina ny salany tapy iny Lavabenko, ilay finday original avo lenta sy ika farany amin'ny vidiny mirary de mirary hitanao manerana ny Madagasikara azadinoina fa garantie 12 volana be izao ny Lavabenko mobile ko raha misy olana ary ny findainao asa misalasala manantona service center amin'ny IT station Beoririka box 304 Lavabenko mobile beyond connection nde miborosynify aleo rapitso amin'izay maharitra ny dentifrice ndahana ho amin'ny borosynify fa lany vola avy io nge vavandry aleo rariva ary kely de kahitra potika amin'izany nge ny nifindry tsy manana tsony rehefa lehibe fa inona ny dentifrice io raha teo en formula ay ve formula ampiasao ny borosy ny formula sy ny dentifrice formula isaky ny avy misakafo maraina atoandro arivo fa hiaro nifinao amin'ny mikroba mikika azy zany maharitra ary zakany fa efa mividitsika ny borosynify sy dentifrice formula ary hitana aiza na iza manerana ny nosy formula ny safidio de anana nify salama sy madio ianao raha teo en formula ampiasao amin'ny formula kibanao softy-tout azafady merci ay softy-tout ahoana zany mifandeha ny toso to no tena tsara rehefa mivoaka malefadefaka izy rehefa matevana ay marary kibanao zany aleo raha ngamba indramokely aloha za papier toilette softy-tout anao zany merci ranga sao de mba misy vese asindramokely aloha zafady nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Sorty-Doux misy ny manitra aloe vera lavande vanille ianao io mba fetsifetsy fihenam-bidy na remise latsaky ny ampolisan-jato be izao mizana-bolana tolotra aksebanko Madagasikara ho anao aza tara sao ianao reriny tsy sitraka alefa sodiny izao mifangatahanao ary aza melana raha tsy mahazo valiny atsony 032 033 15 na manatona masivo na alefaso amin'ny Facebook Messenger na aksebanko Madagasikara mifangatahanao zao de zao ianao sisany tsy nisitraka misy ny sahaza ho anao ao Axibank Tsotreri Vaovao be andraminy Gino IC zay zava-pisotro manaletaeta vita avy amin'ny dité natoraly azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja. Avec le bon lait frais d'un Tirabé, l'onctuosité de la crème, le goût irrésistible des fruits, du savoir-faire, une bonne dose d'originalité et surtout de la gourmandise. Beaucoup de gourmandise. Nous avons créé pour vous les nouveaux yaourts double crème de chocolat. Citron meringué, fraise banane, litchi vanille,
Goûtez au plaisir d'un yaourt doublement crémeux et doublement savoureux. Tout près de chez vous. Yaourt double crème de Socolé. La crème des yaourts. Socolé, le goût du vrai. Sohid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid, bateria matanjaka be. Mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Vaovao be! Andraminy Gino IC. Zay zava-pisotro manaletaeta, vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,00 monja. Mba fantatrao ve? Fa misy inona? Misy fiovana be ao amin'ny ABC. Fa ahoana e? Ndao hiaraka amiko amin'ny 9 oktobra e. Dia entony namanao fa hisy lalao tombola ary karazana tolotra tsy ampozina. Eny ary e, any amin'ny ABC zany ao fotoanantsika amin'ny 9 oktobra. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Fa zaritena fa sady miditra ny olona moa zany a. Hitanareo avy hatrany ny eto amin'ny laoko zany a dia facture ny jirama anankiefatra anaovako vérification kely le auto relevé. Le izy igny zany ohatrany hoe le auto relevé ty atao sangisangy zaritena ny sisa hoe amin'ny finaritra ihany. Fa zavatra andrasana amin'izao tsy hoe kory dia iova tanteraka zato isan-jato zany no fihetsiky ny jirama satria ny alany fusible. Tsy zay angamba. Fa ny tadiavin'ny olona fotsiny dia izao hoe dans quelle mesure et jusqu'à quelle proportion ny ahafahana mba hoe mampireven'le vahoaka amin'le resaka jirama hoe inona ny azo mbola mba atao satria zange zao tena mijery ny hitanareo le statistique resako teo le hoe naninona le facturako volana aogostra zany no 3 fois an'le isan'andro dia aveo izy nivera. Allô, manao tompoko. Ilalao softy lingette manko izy ty. Salama tsara velo madame. Salama tsara tompoko. Nieny tsara ianao teo a? Eny to. Tany sao ary le lokony tanysaiko anao teo teneniko teo izy teo loko roa lehibe amin'ny fon'le lingette. Loko maitso sy manga. Marina tompoko aza miala fa raisina ny anaranao. Aza miala fa lasa ny ambadika any Larisana indray ny anaranao. Nakany mombamombanao ny anaranao. Eny tompo. Allô? Miaraba tompoko. Any anaty resaka zavatra tsisy fandraisana mihitsy fa resaka hafa mihitsy. Resaka art culinaire izy le resaka sakafo malagasy teny. Le zany ohatra mba tia hanentana an'ilay tompona restaurant sy ny tarany rehetrarehetra manerana Madagasikara mihitsy rehefa mirecruter cuisinier mba antanena tsara hoe mahay faranga ve aloha voalohany indrindra. Tena lasa tado takona le resaka faranga eto Madagasikara. Na hofanina. Raha maha izy dia alaina dia hofanina. Voilà. Fa lasa le henakisoa sy ravitoto no lasa base nefa ny ravitoto tsy Madagasikara hoe miferaky ny Afrika manontolo. Zay indrindra. Dia tokony le varanga zany tokony hoe ohatrany any Chine na ao Maurice ohatra. Ao Maurice zao ny plan national anjareo Dalpouri. Dalpouri. Dia naiza eny sisin-dalana sy rehetrarehetra ahitana azy daholo donc aty Madagasikara zany tokony hoe apetraka mihitsy le plan national hoe inona tokony hoe varanga zany dia tena ketehana mihitsy izy hoe aiza ny olona mahay sy afaka mampianatra formation gratuit zavatra faharoa manarakarak'izay amin'le resaka jirama tena tsy hoe tenenina fotsiny ve le impayé an'le olona sa hoe mba mijery an'le détail ihany zareo na zao facture rehetrarehetra mandritra ny firy taona ao lazaina efa misy impayé ihany le ana. Lozy. Dia zay mba tiako atsipitsipy kely fa tena lozy mampalahelo. Nisy totomany raha fozaka zao 62,99 tsy fantany akory. Le impayé io za kosa aloha efa mifandiso tam'le rony tamin'io fa so ihany koa ny ana fa voatahiry daholo reny tapaka. Zao fotsiny ene zany raha ohatra misy olona makany amin'ny jirama ka misy ady hevitra atao zany dia hoe nisy fahadisoana ve tany. Tena fana aloha.
Saute any aloha le ery farany. Le izy tsy nisaoty fa mipoka. Eno mba very any le crédit zava nataon'olona raha jirama mihitsy ny anarako. Fa fusible iny raha litaka ia le fusible. Eno fa tiana tenenina dia zao e. Fa ny compteur mihitsy ny tokony misolo. Ok, marina mihitsy zay ka zay nila tokony averina mihitsy angelo le zavatra averina any voalohany hoe aiza le dia farany dizy. 13 alamina zay le izy. Fa tsy hoe ianao tonga eo dia nanova A4 rangeta be dia ndroanao mpanao relevé dia zay ny asainao mandeha milahatra any. Ka enimpolo taona lesy tsisy nanao. Eno ka zay indrindra averenao milonina mihitsy aloha le zavatra dia zay vao alamin'ny indépendant. Fa dia sorana aloha raha lita be aloha ohatra mampoka tele raha lita be alina dia mipoka le visite. Fa misy idirany raha lita be ngany lita kely. Misy kozindra lita le izy. Raha lita aloha kozy alina be marenina ary le rony eo izy. Fisotron'ny raha lita. Fa tsy le izy raha marina raha angaty tsy jirama ihany no tokony misy ohatrany io. Marina mihitsy zany ka lita be. I mampibastaza zao efa anovany lirany iny hoe mila vonjany jirama. Ny hermady jirama zany hermady zany koa efa manahirany zany efa tsy retahana. Eno dia apio CFFA e. Tsy tazeo apoka ao. Hoanana foana reny ka. Sura mihitsy. Raha roplanina no mipoka raha voaty. Sure, marina zany. Le resaka billet teo fa dia zay mikarakara. Za kosa aloha amaly ny vatana eto misy bandy mandefa impetsy tononoko ny anaran'le ry. Tsisy resaka politika raha ngaly baolina. Tena loatra ny resaka politika. Mirabata. Mirabata. Eo indrindra ny momba le jirama teo nefa dia koe mba misy zavatra mba hoetikitiako e. Inona moa zany tsy iverenan'ny jirama mandeha manao relevé isan-trano satria hoany foana ny olona. Izy efa sady anaterana vola, ianao mbola miasa indray dia ianao amin'izay tsy tafe hauteur relevé ngy hitanao misy olona laim-panahy noho ny tsy fahalalany dia ahenany le consommation lany dia tsy fantany hoe mbola misy vérificateur ihany nge tonga manao an'io. Dia lana an'izao zavatra rehetra fa maninona ny jirama tsy miverina manao an'io fa ohatran'ny hoe le confinement ny profitena ny mpanjifa ve dia mbola ny mpanjifa sady efa nitoko vola dia mbola andeha hoany mpiry nefa ny olona samy manana ny asany daholo. Dia za zany mba mangataka hoe avereno ny releveur fa tsy ny mpanjifa kosa no sasarina ohatran'izao e. Iza le hoe client eroa e. Ny alika anay zao efa dressé amaky facture. Tsy teny hoe amena. Tena marina. Jirama sy ny mpanjifa. Mifampiankina ny rotonta. Fa tsy tokony kosa aloha iverina amin'izay izy e. Ina moa zany antony mpanjifa ny ataony manao any. Kilalao azahoanao softy ary. Izy ary no atao tale général jirama eo dia mahasofty iray pakenao. Tsy mila softy intsony maman. Tsy mazava ny resaka ao. Dia fotsiny ao aloha fa iverina jirama tsy manany ihany fotsiny fa ny anazy zany mba dia fisy fanahoana moa tsila softy ilaina foana zany. Fa ny tiako tenenina hoe aloha mihitsy mba iverina ny releveran'ny jirama fa tsy mampikorotana hitanao. Mampikorotana ana mihitsy zay dia kamo mihitsy andeha manao relevé anazy dia avelona fa kateriny fatany fotsiny eo le izy fa tsy mety mihitsy ny ataony. Eo fa ahoana tsy. Manahoana toka. Ie merabanao fotsiny aka. Fa marina ny fanamariany ka. Manahirana ao anaty le resaka jirama zany zao dia resaka patsorana mihitsy fa dia mivoaka zany dia miala tany général jirama. Any e. Salama e DJ. Ohatra kosa fa notaniny ho atao inona indray zany zao iny tale général jirama iny. Averina ministre. Any aminareo e. Izy vaovao fa le jirama ranga Iemta maty reny be, androfo maty ray be. Dia aleo mijanona eo. Aya. Itany ataoko. Za zao mbola haka sary an'ity facture ty alefako mail. Dia koa zany atao. Lelako. Hitan'ny olona mpijery télé rehetra zao ny fanaovako azy. Akoatra zay. Ohatrany koa ragata eo. Akoatra za fiana Alexis a. Aiza, zany ve? Zany tena marina. Inona moa ny dirako? Dina zany ny hevitra ao anatin'ilay izy mba ame hevitra kosa azaka viny izy ranga vao iasa ve ranga kely. Hoe atao président fédération ve tale général ny jirama talo. Papalora. Alasaka fika filotorenena papalora e. Mihira foana. Inona kiny dira? Zay ary zay.
Makasitraka mahafinaritra raha ngaly mba mifanalanala kely ohatr'izay koa ny indray. Sahoana Larissa? Mahafinaritra mihitsy. Osy izy koa. Larissa. Allô? Miarahaba tompoko? Manahoana tompoko? Mbola anao andeha naloha softy? Amin'ny talata indray. Anankiray isan'andro manko ie. Rahasoa tompoko dia mankasitraka feno. Tompoko. Io. Ohatran'ny mamalora ty le olona. Le izy oa zalahy tsy asiana resaka tsisy resaka politika le fanentanana hoe sakiana tsisy dirany na zareo samy zareo ara nge miara-maronao hoe leona raha goty salama daholo salama kaiza daholo manana BCVF efatra ahoana manana BCVF efatra raha ohatra hoe eno ny tiako tenena raha ngao amin'ny tontolon'ny jiramaso ny menomen'ny mpanjifa ny an'izao ohatra mba teniko hoe tsy manao zavatra tsy moramora zany eo fa le izy zany zay tonga eo zany dia mba kasitrahana zany aloha fa zay aloha zany mpanapahakevitra ministry sy ny aniny elabe eno hoe tsy ely io hoe tsy ambato be voky io hoe tsaramaso ray kapoka kay le izy daholo hoe zany Sara manao auto-relevé zao ataoko mivatana ito amin'ny Facebook mihitsy andefa mailina io mialatsiny fa zay sady idirako ty dia faranako fotsiny rehefa eo dia any amin'ny resaka hafa indray hoe le izy oa tsy isiana resaka politika tsy satria tokony anina mpitatana dia tokony anina mpitatana dia tsy any le izy Salama tompoko. Salama daholo resaka Jirabayal. Fatorina voalohany aloha ino efa niantso foana tsika hoe mba tonga abaty ny response fa misy tia zay mandalo ndray zany. Larissa zany. Eto e. Dia ina moa ty dia le resaka tarification le optimaty tsy azo zany hoe iza no manodidina zavatra io parce que raha tsy diso ny tarif social 0 à 130 de 130 à 330 économique de avy eo 130 à 330 ihany koa confort de 130 à 330 super extra confort super confort izy tsy haiko ty de amin'ity volana ity ary amin'ny économique ary afaka ray volana ary amin'ny confort ary iza nanapa-kevitra an'le zay ka zay mihitsy ngely efa notonina anao tsy nanontaniana za tsy nanontaniana consommation ko ihany fa rehefa titin'le rono zany hoe amin'ity volana ity izy atao ary amin'ny économique reny ry volana ary izy ary amin'ny confort ary de jereko nefa le différence n'le tranche de consommation mitovy ihany hoe samy 130 à 330 de miakatra ho azy ny facture misy atoroko ny olona mihitsy ny zavatra resangy azy zany atao amin'ny sary ingery Larissa zavatra ay eo amin'le deuxième tranche io de zay ny anankiray de rehefa manao estimé koa le rono manao estimé le rono mandoa fito alina ianao ohatra amin'ity tonga le facture amin'ny volana ambony enina alina sy 10,000 no remboursena aminao de raha miantso ianao hoe nakaiza ny 10,000 taxe de efa ahoana mandoa taxe sany zany de ana fanjakany zany fa tsy jirama manao anazy dafa mamerina miantso indray okay makasitraka enjana be ty resaka jirama ty io tena singoly allo io le tarifa le deuxième tranche io fa naninona fomby eny tompoko maheno anao tanao ny ambota iazy tia korondrano zany tena mampite mona kosa hatramin'nisy lerocade zany tena lasorany tsy logika izy hoe asa vo mahay tena troly ambota iazy vonomby mba tena kely amin'ny tokony ndraiky satria zao fa tena tsy le logika loatra le rocade le makasitraka makately zay saka antany koa zay le rocade le vaovao le ary le vaovao le ty amin'ny masay zany le rocade ny arivo ka le mipiritsaka makany daholo le fiara de zay mahatonga an'io zany mieritserita hoe mitovy eritserita hoe mety ampilamina le izy tokony ka zany hoe raha ny lojika ny tokony jerenareo tsara fa rehefa nisokatra tsara soatra tsy nanamaivana tatyany ranomena mihitsy ny antony de izao tsy vitatsika mihitsy ny antotanisa an'le fanamaivana an'izay
ka mila jerena fotsiny zay zavatra zay amiko le izy fandaminana goty misy za tena miprofo velona miteny aminareo fa rehefa nisokatra miarahaba anareo tompoko araka le teny mibaliaka mafa elaela hoe isorana ihany ny jirama amin'ny zavatra hafa dia mbola fotany jirama ihany aloha ny aminay teo vaky aty aminay fa hatramin'izao zay aloha mbola makarana ao sarkasme tsy makarana any amin'ny pop izay tsy mandovola tsy manakarama dia tena isorana ny jirama ihany aloha eny fa zay koa aloha amin'ny rafiny jiro tsy mandao jirama zany zahay tapana solaire no ampiasainay dia miadana aloha zay amin'ny solaire dia tsy siraraina jirama aloha atreto tsy ilaina jirama fa atreto aloha tsy siraraina jirama any miadana e maliny zany tena mila tapana solaire bateria matosika tsara reo mazaka tsara rehetrarehetra makasipaka e mazaka zakany aloha e mila ny atao andro fotsiny mila feno ny énergie le ana dia ny jirama deux le amazin dia fandaminana fotsiny ny atao amin'izy io dia efa tokony lamina le mety andray zany Larissa allo miarabe tompoko mifotra kely indray amin'le akondrano eda le rond-point eo nasarovana nio terrain foty à centre angaty rehefa vonomby dia mba mijery eo ny olona sady mba manala azy eo anaty ambotaiazy toatra no atao an'izany mbola atao anatin'ny empolo rakao empolo taona zay tsy nisy baolina te amin'ny rond-point eo amin'ny efa lasa terrain point amizay empolo taona ty arina misy manao baolina eo amin'ny rond-point indrindra dia mba makafafony eo anaty ambotaiazy dia mijery baolina fa arambolena vary io dia firy taona mivokatra roa taona tsy kosaka telo manapahaizana no niteny an'izany sady ritilixsa ny aboleny eo enao ia sira daholo e sira foana e sira foana deux no ataoko anaran'ilay sary io alefako dia zaho afaranako lizy teo tsy nety voafariny moa fa miditra moa ny mpieny moa mpanjaka ale izy aza asiana resaka politika ho mpanjaka le mety ahona goty salama atsisika be mety zao tafiditra ry goty mafibeko zavatra kilalanankizy eny ambotsytononona jirama ihany ve maheno anonko izy inona moa tizy teo ty aminay anosy be fa misy toraka voninkazo kely mahafinaritra miara miasa daholo ety zao misy zandarina vaovao reny vao kely reny kely iasa ataon'zareo reo aloha ntaiko hoe anara-masony mpangaro polisy izy ireo sa hoe fatany anao antsika mivozana taiko fatany angano arahany maso le fatany angano arahany maso zay zao tsy fantatako zara eto mba mijery anazy eto mibobaka be zalafa inona zany no ataon'izy ireo miandry kendry asalo asalo andro adetray mihitsy aloha fa dia andasana aloha tiay aloha zay ataony fa dia mbola miandry aloha inona no ataony zalareo afafa be ny Daniel anao kendakenda kely izy afafa be ny Daniel anao afafa be ve ina atao fanao an'ireny mity angamba le karaha toy izany zareo ela be le izy mety ka zay koa aloha zavatra remarika raha ohatra hoe misy an'le fampianarana fampitana lalana iny zao herinandro nalaza aray volany rehefa aveo tety mampalahelo aloha fa nirarina hoe am'izay tompony andraikitra hoe mba hitohy mandra-paharitra anay eny aloha isorana aloha ia makasitraka raha lizo aza miresaka mihitsy hoe inona na inona firenao amin'ny tsy mety vita mihitsy le ty le resaka le meka karabana raiky mpandrivoka kaiza daholo resaka betakitra nay ty fa tsy jirama zay mihitsy zavatra hitako zany teo za teo jirama teo andavamamo dia tsy haiko aloha ohatrany ahoana ny fandehan'le fampiakasan'le polisy fa dia tomobila teo aloha zany nanala olona dia napiditra olona
Dia raha nisy embouteillage kely tao anatin'izay quelques secondes angamba dia niroso amin'izay ilay tomobile. Nalainy ilay polisy teo Andavamamba teo ilay papier an'ilay tomobile. Kanefa ny taxi be anankiray mananjoa hanao arrêt ao anatin'ny 3 minutes. Dia tsy haiko hoe aiza ho aiza izany no tena fampiarana an'ilay lalàna satria lasa mampalahelo be ilay taxi be hoe lasa akandro ilay rony an'ilay papier tsy anazara. Dia miady aloha. Dia tena mampalahelo aloha. Taxi be firy no lahatra teo amin'ny arrêt. Raha voatety de ligne ilay taxi be dia nefa mbola mifototra ela be dia voasazy. Milony tsy araka. Io aloha fiarahamonina aloha izany. Salama mama. Io misaotra anareo ao amin'ny RDJ fandaharana rivotra tamin'ny fanazavana momba ny fifamoivoizana teo. Ny embouteillage fifamoivoizana. Ny embouteillage eo Ambohijatovo midina Analakely sy ny eny Anosizato no iangavianan'ny tompona andraikitra amin'izany fa tena mandany lera tokoa. Misaotra tompo. Dia resaka jirama dia le stage matetika ny ety Ambatomirahavavy koa manaitra ny tompona andraikitra amin'izany. Misaotra tompo. Dia finoana, fanantenana, fitiavana ao amin'ny baiboly no torolalana tsara raha isika malagasy aby hahasoan'ny fiainantsika. Ao amin'ny Jaona 7:30 andininy 34-35 dia Jérémie 3 Jaona 3:16 ary Deutéronomie 6:5 mba mingavo mba kione io fa tena mahasoa misaotra tompo koa dia mirary soantsika malagasy aby manerana Madagasikara sy ny any ivelany mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny fisalama rehetra na iza misy azy Andriamanitra ny anasitrana ny fisalama rehetra koa dia ho samy salama aby tsika malagasy aby manerana Madagasikara sy ny any ivelany izay ady amin'ny hôpitaly rehetra dia ho sitrana aby ho salama aby misaotra tompo. Dia ho tahin'Andriamanitra aby kokoa aby ho an'ny rehetra ho an'ny malagasy rehetra manerana Madagasikara sy ny any ivelany. Longo ray avao antsika mpiavana daholo mpianakaviana ray koa tsara hifankatia. Misaotra tompo. Rehefa afabe le raha teo fa misy an'izany politimana manao imitation dia ataoko otakotaky au TikTok to rahampitso dia mbola misalasala zay hoe inona no osotronay mandritra ny Allô? Miraba tompoko. Miraba. Salama tompoko. Nahoana? Salama. Ahoana raha ty le vola le 10 sy 20 sy ny arivo tsy mandeha tsony anaovana fandriana taratasy. Mbola mandeha. Mbola azo anaovana fanorona sy loto fa tsy mandeha tsony. Mbola mandeha fa tsy mahazo rano zay raha ty vidy gazety ataony madinika telonjato dia 10 dia azabo anakiteko dia tsy mandray mpavarotra gazety. Loto reny loka amin'ny paosiny zalahy. Avoainy lalàna hoe tsy mandeha tsony na tsy mahazo mananona dia vita. Salany tapy ka ianao ngeda mamoaka lalàna tsy mbola misy lalàna no voaka treto afa tsy miasa ny 20 sy ny 10 sy ny 5 sy ny 10. Avoainy lalàna hoe tsy miasa tsony reny dia vita. Eno mbola miasa reno mbola miasa kina lalàna mbola voaka amin'izany. Izandray ny andrasanao moka zany lalàna zany. Mbola miasa reny. Izandray ny moka zany lalàna zany comité exécutif. Ary mialava verana le veta vela fa niova hafa. Maninona tsara. Fa ny mezana tamin'ilay mpandeha tena le avery. Le resaka tsy mety vita ho le meka tena teneniko io tsy jerezana an'izan'izy io. Na inona kolerany gôtra na inona kolerany erika dia mazava be. Ela aloha ny andrasantsika azy
Adult Live Prod Wanzik, 40 ans de concert, Solandinasu, Ujuni Book, Zakatine, Alpanakamp Siptendri Afanaman, Omni Sisiskantamen, Yala 7 novembre 2021, Ami Teluratulakanj, Sona Miavaka, Seo Miavaka, Tapakila Tivoken Alatsnain, 11 octobre, et Ami Nektaranka Tapaka, billets 30 000 arias, Reza 40 000 arias, VIP 50 000 arias, partenaire Sotis Madagascar, boisson officielle, Siruntan, partenaire média, RDJ, événement Live Prod. Certains disent qu'ils sont des héros. Mais qu'en est-il réellement ? Ce sont des héros du quotidien, qui puisent leur force dans la bienveillance. Pour tous ces héros du quotidien et ceux sur qui ils veillent, Saham Assistance devient Africa First Assist, leader de l'assistance en Afrique depuis 40 ans, qui propose ses solutions médicales, automobiles, décès et voyages pour une couverture partout dans le monde et au profit de 8 millions d'Africains. Africa First Assist, pour vous, partout. Manitra be chérie zany. Savon de toilette Lark ny nandroko. Wow, hitako malefaka be. Foana ny hoditra chérie. Ohatran'ny zazakely. Mbola vola Lark lavande ary nampiasaiko. Fa inona ny karazany? Misy anankifito. Avocat, concombre, perle, citron sy aloe vera, jasmin. Au fond ange. Ohatry ny any andafy vera nga. Tsara be. Ay me fidinao daholo e. Ie, ny qualité ny azy hafa mihitsy. Izay no mahatonga anaty tsy mampiasa afa-tsy Lark. Ianao koa mampiasa savon de toilette Lark ampiavaka anao tanteraka. Manitra, mampalefaka ny hoditro. Aza adiny koa fa misy ny savon de toilette Lark antibactérie izay mifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Savon de toilette Lark, hitanao n'aiza n'aiza. Okisay dia andala aloha mandro vetivety. Niala 17 octobre 2021 manomboka amin'ny teloratolakandro ao amin'ny terrain de foot Eskantanme be mozika manolotra ho anao ifasasan'ny latsaka dimy zara revy akalamanjana iarahana amin'ny Samuel ovazontsika ho avokoa reo hira rehetra nahafantaranao nitarika Samuel nandritra an'izay 5 taona zay isy mitsaka sy revy amidy eny antoerana isy ihany koa ny fivarotana USB audio DVD vidéo karaoke ary t-shirt Samuel Anoan THB, Piaramias, RDJ. Ny karatra dia azonao vidiana en ligne na amin'ny www.bmusique.mg na eny amin'ny Nektaranka Tapa super musique analakely manomboka ny 11 octobre. Papa! Maman, où est-ce papa? Lasa ny tokotany, sa jereo amin'ny chambre ao e. Papa! Quelle douceur. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Sorti-Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Sorti-Doux. Profitez des remises exceptionnelles sur les produits Softy du 4 au 24 octobre chez les magasins Jumbo et Score. Softy, là on est bien. Hey, ianao io mba fetsifetsy fihenam-bidy na remise latsaky ny ampolisan-jato be izao mizana-bolana tolotra accès banque Madagasikara ho anao. Aza tara sao ianao reriny tsy sitraka. Alefaso din'izao mifangatahanao ary aza melana raha tsy mahazo valiny. Aitsony 032 32 033 15 na manatona masivo na alefaso amin'ny Facebook Messenger na accès banque Madagasikara mifangatahanao zao de zao. Ianao sisany tsy nisitraka misy ny sahaza ho anao ao. Accès banque tsotrery. Ronono velona avy any Atsirabe, crème mariatra tsara, tsiro-mokazo hafakely, miampy fahaiza-manao sy finiavana amin'ny fafampoanao an-trano. Izany rehetra izany no nentina namokarana ny yaourt double crème chocolat vaovao. Citron meringué, fraise banane, litchi na vanille. Mariatra avo roeny amin'ny yaourt rehetra. Ny tsirony koa miavaka ery. Hitanao n'aiza n'aiza. Yaourt double crème chocolat. Izany ka yaourt double crème. Chocolat, ny tsiro tena izy. Renmada vous présente Mobile Drag Racing. Ce dimanche 17 octobre à partir de 8h du matin à Rivulmau. Au programme, première manche du championnat de Madagascar Run, Open Challenge, baptême de piste, Mobile Drag Racing. Soyez parmi nous à partir de 8h du matin pour apprécier le spectacle avec les nouvelles voitures surpuissantes du plateau. Sensation forte garantie. Sponsor Mobile, boisson officielle XXL, partenaire Assistance Plus, Lounge 44, Labora, G-Audio, RDJ. Renmada, une passion, un esprit, une famille. Et soyez toujours prudents sur la route.
Radio MCM X9 vous présente le premier festival de la moto à Madagascar. Koutiarandou, les 23 et 24 octobre au CCI Vatu. Au programme, Jim Canard sous l'égide de la FMAM. Concours de la moto la plus lente, championnat de Madagascar de vélo trial, démonstration de drift et championnat de RC, vente exposition, village, lifestyle. Première manche du championnat de Mada de skateboard. Samedi 23, concert avec Diocèse, Nomade, Missé Saïd. Dimanche 24, Rhinelands, Louaram, Touf J. Restauration sur place. Sponsor officiel AR. Boisson officielle XXL. Radio officielle RDJ. Sohid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid, bateria matanjaka be. Mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena andrary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Vaovao be! Andraminy Gino IC. Zay zava-pisotro manalahitaeta, vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,00 monja. Hey, tu sais quoi? Dis-moi. Un grand changement chez ABC. Comment ça? Viens avec moi le 26 octobre prochain et tu verras. N'oublie pas d'emmener tes amis, car il y aura des jeux, tombola et bien plus de surprises encore. Ok, rendez-vous chez ABC le 26 octobre alors. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Rivotra masiso tompoko lasy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Ie amin'ny sivy vakatroko zao. Le autorelevé mirama be nefa le DG rehefa. Izy mandray an'zareo avy ao amin'ny ministèren'ny finances andraitsika amin'ity an'io ity zany hoe miverina fandroana fampasahivana moa zany mazava ho azy miaraba amin'ny Ramsey Vanna, madame Ela ary madame Sandra tonga eto amin'ny fandarana rivotra indray. Miarabanareo koa tompoko miarabanareo. Rahabany ekipan'ny rivotra ary misaotra amin'ny fandraisana anay. Eny resaka momba ny fanavaozana ny karatra fisotrondronoana nareo ho an'ny mpiasam-panjakana. Eny tompoko, efa nanomboka ny alatsinainy teo izy io. Eny tompoko. Dia izay mihitsy no ahatongavana eto zany isy fanamarinana avy aty amin'ny ministera. Tsy aivina foana moa zany fa efa imasoan'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola mandrakariva. Ny fanomezana fahafaham-po ireo mpila raharaha rehetra eo aminy. Noho izany ny ministera dia mampafantatra fa io fizarana karatra nanomboka ny alatsinainy io dia mihitatra hatramin'ny 12 oktobra 2022. Tsy fa 20 tsony. Fa tsy 20 tsony Misy antony manokana ve izy io? Fizarana karatra eto Analamanga. Ny antony manokana moa zany dia mba hanomezana fahafaham-po ho an'ireo be antitra izay efa somary sahirakirana ihany sy reradreraka amin'ilay fanenjehana fotoana. Averiko mihitatra hatramin'ny 12 oktobra izy io ny fizarana karatra ho an'ny eto Analamanga rehetra. Dia afaka mandray vola avy hatrany zany ireo be antitra misotro ronono. Izay vao maka an'ilay karatra. Zay zany no tsara fanamarina iray koa. Dia tsy miova ihany fa eny amin'ilay perception. Mandray vola aloha zany zay vao maka an'ilay karatra fa tsy vola ilay karatra aloha vao maka an'ilay karatra. Eny tompoko. Zany hoe samihafa ny mandray zany. Ny eo amin'ny taigim-bolam-panjakana no mizara vola fa izay ato amin'ny sampan-draharaha ny fanaovana karama mampiasa-panjakana sy ny fisotrondronono no mizara an'ilay karatra fa samy aminazy ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola daholo izahay. Dia io moa zany lamima sy fiara-miasanay miaraka eo. Dia izay no natao mba handaminana azy sy mba ahafahan'ilay mpisotro ronono ilay be antitra misitraka an'ilay vola zany. Dia mahazo koa an'ilay karatra dia maka an'ilay karatra izy aloha voalohany. Maka an'ilay azafady maka an'ilay vola izy aloha voalohany. Dia avy eo izy vao maka an'ilay karatra izay mifanila eo akaiky tsy mandeha lavitra koa. Inona avy ary tsy tokony ho adinoina rehefa nolo an'izay karatra vaovao izay zavatra tsy maintsy hoentina tokony ho entiny misitraka azy. Ny zavatra tsy maintsy hoentiny moa zany dia izy tena no tsy maintsy tonga eo raha izay dia mitondra sary tapaka roa izy.
dia fanampin'izay ny kara-panondro koa hoentiny dia ilay karatra taloha izay efa nomena azy taloha iny koa zany hoentiny. Ankoatran'ny hoe ireo olona manana olana hafa indrindra moa zany amina resaka hoe fahasalamana tsy ahafahana mihetsika sy ny ohatr'izany, misy afaka manatona, misy zavatra tokony ataon'ny olona akaiky azy ve? Eny tompoko, efa nijeran'izay ihany koa ny ministera hitsinjovana an'ireo be antitra ireo moa zany dia ho an'ireo mpisitraka fisotron-dronono manome fahalalana moa zany na ny atao hoe procuration nanome fahefana resocule zany nanome fahefana olona iray haka ny volany na le ataontsika hoe procuration dia manomboka amin'ny 15 octobre aloha, amin'ny 15 octobre izy ireo no manantona ny perception tsirairay eto Analamanga dia mahazo maka vola koa ireo olona nomena procuration ireo zany dia fa mametraka mila mpahafantarina anay zany ny larana finday sy ny adresy mazava tsara an'ilay olona ilay mpisotro ilay tena mpisitraka an'ilay fisotron-dronono zany mba ahafahan'ny ministera midina isa tokantrano ho fizarana an'ilay karatra. Raha izay zany no atao dia hidina mihitsy izay, hidina isaky ny fontony any amin'ny tranon'ireo be antitra izay tsy afaka namonjy an'ireo perception ireo haka ny fa misy olona misinaliany hoe izy tsy afaka oatra zany. Zay indrindra ireo nomena procuration ireo dia manantona ny fakany vola ihany zany dia ireo no manome an'ilay information rehetra hoe numéro téléphone an'ilay agent dia manome koa ny toerana ny adresy mazava tsara ahafahanay midina ifotony any atokantran'ilay olona hanomezanay an'ilay karatra. Izay lamin'izay dia ho tanterahana ny 20 ka hatramin'ny 22 oktobra ho avy izao. Ny ministeran'ny ekonomia, ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola moa no hanatanteraka izany. Dia izay araka ilay niteneninareo teo ireo be antitra izay tsy salama mety any amin'ny hôpitaly na tsy afaka mihitsy mitsangana dia tafiditra ao anatin'izay dia ilaina ny fampahafantarana anay mialoha zany ny numéro ny larana finday sy ilay adresy ho ataonay handehananay zany ahafahanay manatona anazy hanomezanay an'ilay karatra. Dia toizako kely azafady dia mitovy ihany ny taratasy milolomanina zany homan'ireo be antitra ireo any an-trano dia ny sary tapaka roa dia ny kara-panondrony dia ny karatra taloha. Izay ny teninareo tamin'ny herinandro tamin'ny vahiny teto hoe manerana ny Madagasikara tsy mifaritra Analamanga irery ihany, manerana Madagasikara misy hatrany ivelany mihitsy izay raha tsy diso Eny tompoko. Misy hatrany ivelany fa ny lamina moa efa ho atao mipetraka ao ihany fa ho lasainay miandalana manaraka aty aminareo ihany. Tsy haritra taniko amin'ilay fisotron-dronono, ahoana moa zany ny signalement automatique ny olona maty? Zany hoe tena point d'interrogation taty amiko zany satria somary concerné tamin'ireo maty ny dadanay so ohatra. Sa ny satria misotro ronono zany le olona any amin'izay misy azy izy. Ny anazy ary tamin'izay fa procuration ny fandraisana an'ilay izy. Fa bonne foi zany zay ohatra. Dia tonga dia efa nalefa ny taratasy ny vide décès sy ny sisa. Ahoana momba ny signalement an'izay amin'ny ankapobeny satria efa tena fantôme mihitsy amin'izay manko zao le fisotro ronono amin'izay. Marina be ny voalazanao Gaody. Anisan'ilay izay no antony tsy maintsy ahitana maso an'ilay mpisitaka be antitra. Hoe tokony hoe de temps en temps. Dia izay koa no mahatonga anay hidina ifotony mihitsy hoan'ireo tsy afaka Afatra kely micro, ahodina kely micro. Fa misy contrôle régulé zany. Raha adika amin'ny teny frantsay moa dia hoe vérification physique mihitsy zany. Zay méthodique be nareo ho vita mihitsy le izy. Tsy maintsy fitaina le izy. Satria fantôme velona fa fantôme maty koa. Ny tiako tenenina ny fisotron-dronono koa mantsy aloha na dia ekena raha fa hoe tena mety ny méthode ny resaka fisotron-dronono eto Madagasikara. Raha ampitahina amin'ny resaka sécurité sociale moa zany misy entre parenthèse ny resaka hoe fonctionnaire misotro ronono sy ny sisa. Méthode ny fisotron-dronono hitako mahafa-po kokoa noho ny fandoavana karamana fonctionnaire régulier. Amiko zay hevitro zay. Dia mba satria miaina an'izany nge ny tena satria zanaka fonctionnaire.
Larissa no Ie anka mampatsiahy mampatsiahy antsika fotsiny zany zareo avy ao amin'ny ministera hoe hoan'ny fizarana karatra vaovao dia ny vatantenan'le olona moa zany mazava ho azy araka ny efa nazavana ram'izay teo dia ny karapanondro dia ny saritapaka anankiroa dia karatra teo aloha misy anampinanao an'izay misy anampiana kely misy ireo mpisitraka fisotrondronono mandeha any amin'ny virement bancaire zany dia ireo olona ireo dia entanina trany hanantona ny service ny liquidation de pension raha hoentina Analamanga dia eo Antsahabe raha ho any amin'ny faritra dia misy an'ireo SRSP na service régional de la solde des pensions isaky ny faritra dia manantona any izy ireo maka ny karatra ny vaovao dia ny taratasy hoentina tsy miova fa mitondra ny saritapaka roa ny karapanondro ary ilay karatra taloha. Hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana io? Ho an'ny virement bancaire hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana daholo eny tompoko. Mankasitraka anareo ny vahiny teto amin'ny fandarana rivotra indray aloha zany dia mananaitra anareo an'izay mpisotro ronono mazava tsara. Ohatra mbola misy ambara zareo. Ny ambara moa zany tsy misy fa dia ny fanentanana an'ireo be antitra izay afaka tongava manantona ny ireo perception ireo maka vola dia maka ny ilay karatra avy eo dia aza dino ny mitondra n'ilay saritapaka anankiroa dia ny karapanondro sy ilay karatra taloha dia mitovy amin'izay koa ny mandray ireo mpisitraka fisotrondronono amin'ny virement bancaire entanina hanantona an'ireo SLB eto Antsahabe sy ireo SRSP manerana ny faritra izay zareo moa mbola vitsivitsy no manantona nahazo karatra zany dia entanina zareo hanantona satria ilaina ny miankina amin'io karatra io koa no fitohizan'ilay fisitrahana n'ilay fisotrondronono. Nanomboka tamin'ny faha 11 teo moa izy io dia io nanomboka tamin'ny faha 11 teo io zany mbola vitsy no no an'ny mpisitraka fisotrondronono mandeha virement bancaire no mbola vitsy mety mbola varim-bariana any na misy manahirana azy fa entanina zareo hanantona an'ireo service roa voalaza teo ireo raha ny amin'ny faritra dia ireo SRSP service régional en solde des pensions dia no an'ny eto Analamanga dia ilay Antsahabe ao amin'ny service liquidation de pension. Izy efa nairana zany zareo dia afaka mampitapita vaovao ihany koa nareo satria mety hoe misy tsy maheno an'izao fandaharan'izao zareo dia mampita vaovao mankasitraka tompoko. Mankasitraka tompoko. Saotra ny ekipan'ny rivotra tamin'ny fandraisana veloma tsy tena hainao madama izay androany. Madama miandry tsara so dia tsy mazava tsara ny teny namantsika eto ambina tsara ray maka sary mihitsy tsara jerena rehefa tsara tsara teneninareo dia afaka miverina foana moa nareo amin'izay fotoana mabety azy amin'ny fanazavana momba zany satria ny anahy aloha mahafinaritra anahy le resaka le hoe zokiny efa niasa sy ny resaka pension sy ny ohatran'izany moa zany efa fantatra ny fomba fikajiana ho an'izay mandray fisotrondronono ho an'izay tsy mahafantatra moa zany aloha dia anisan'ny servisy hitako hoe raha ny fozako aloha zao dia afa-po amin'ny fanamorana ny servisy resaka hoe remboursement resaka hoe facture resaka fanafody sy ny sisa satria taloha manahirana be le resaka hoe pays aloha dia avy eo maka remboursement sy ana le amin'izao le manamora n'iny tsara. Le mahakasika le fisotrondronono any ivelany sao dia hoe tsara tsindriana kely sa manome fanazavana fanampiny nareo ankoatra ny androany. Hoe efa nandeha petraka any ivelany. Mbola manome fanazavana fanampiny izay ankoatra ny androany mikasika. Izay zareo mbola manome fanazavana fanampiny zareo ankoatra ny androany mahakasika ny fisotrondronono any ivelany. Saotra tompoko. Mankasitraka tompoko. Dia tongava mijery kakakaka nareo ara-piso. Godeliba Honorat Francis Turbo Eric. Akakely eo mividy be ao amin'ny efa misy be nga ao amin'ny Le Pavé. Cat Express aloha zany no ho anareo izay efa nandray fisotrondronono zany dia tongava mijery satria mifanojo amin'ny taonanareo mihitsy ho fampisehoana io tamin'ny fotoanany Kayamba. Rahampitso Zoma fahatelo ambin'ny volana Oktobra izay kakakakayamba izay manomboka amin'ny valora alina somary alinalina kely fa mitongava enao zao ohatra ny ataonao hoe atao hoe Eric sy Honorat sy Francis manao an'ilay fampisehoana dia ilay fampisehoana teneno manao fampisehoana manao
Tala era telo le ty mitambatra lasa tsisy. Metsika aloha ny hazan-dany fanatanjahantena baolina lavalava iray mikenda Makery amin'ny 17 oktobra zao manomboka amin'ny 6 maraina ny 3FB eo amin'ny 15 avenir, ny TFMA eo amin'ny 1:10 ora, ny TFMA eo amin'ny 3F5, amin'ny 2 ora ny COSFA eo amin'ny JST Ambondrona, ary amin'ny 3 ora ny STM Ifapikatroka amin'ny Mangara. Apatsahivina hatrany tsika fa ny tapakila amin'io dia efa le ticket place izay mitohy hatrany ny fampiaran'ny federasiona ny malagasy rugby an'izany tapakila izany. Etsakilany dia rapitso ny fanentanana izay totosaina ohatra milay ihany le ty le manao feon'ny Daniel. Rapitso. Rehefa atao fanentanana ho an'ny rehetra amin'ilay andray anjara amin'ilay hazakazaka lehibe izay karakarain'ny CFFA izay entina hitadavam-bola moa izy mba hangataham-bola hanampiana ny kitapom-bola hitrehana ny lalao amin'ny interclubé manomboka eo amin'ny Malaza ka hatreny amin'ny rond-point ny Yavoloha. Izy vata mangarahary eny dia zay mandrotsaka zay fony ao ianareo ohatran'izany ty opainy Daniel amin'izany le ty misy vata mangarahary eo zany dia samy mandrotsaka zay foiny ao ny mpianatra raha moa efa niteny raha 5 ny goûter amin'ny mpianatra rapitso satria tsy mianatra mpianatra eny amin'ny zapona andorany foitso rapitso maraina dia mba 10 zany loha arotsaka ao anatin'le vata mangarahara dia mba ny 10 mba goûter. Ahoana raha lesaka arotsaka ao anaty vata mangarahara no very fa le 10 atao goûter tsy very. Dia amena zany dia efa etanintsika rehetra mahakasika an'izay zany dia zay. Fisiko kely le kakakakay ambarapitso le fivarotana lehibe zany eo amin'ny 4 Express amin'ny sarany tokana 3,000 izy io. Mbola tsy tarinareo raha amin'izao no miantso na manao réservation amin'ny laharana 034 13 706 49 na ny 034 58 236 35. Ok dia eo resantsika atao le amin'izay aloha mba sehoseho mahafinaritra rehetra ny akaiky indrindra dia ny kakakakayamba na za koa rengy lasa ny fa maninona ny mienjana le izy efa nahita kakakakayamba ny enjana angaino raha ampitso manomboka amin'ny 9 ao amin'ny Le Pavé Antaninarenina ao amin'ilay toerana nanaovany tarika Joary izay efa nanaovany akalony fahiny ihany koa niaraka tamin'ny tarika Vokininina. Ao amin'ny Le Pavé zany ny kakakakayamba raha ampitso manomboka amin'ny 9 amin'ity mbalasa zalahy dia tonga daholo dia raha ohatra mazoto dia manaova perruque, manaova folara, manaova gilet, manaova lobaka tery, manaova pataloha patte d'éléphant, drigy, ny vehivavy raha sahy dia tena omena fanomezana manokana manaova maxi. Mamanareo efa nanao maxi hitanao taloha tamin'ny mbola kely maxi hainao ny atao hoe maxi inona maxi inona maxi robe lava be reny zany robe lava be dia inona ny ao anatin'ny maxi hainao tamin'izany panty hainao zany panty zany bebe nareo antany elanga efa nainao zany koa nefa ela mbola kely ao dia rehefa avy eo ny lilia amin'ny alahady manomboka amin'ny roa sasany angamba izy indry lilia amin'ny alahady ny tsiknifty ny lilia ao amin'ny CCSK manao famerenana zay ao Afakomaly dia manao famerenana zay androany mahafinaritra ny repertoire ny hira tia ny Lili moa no safidiany zany ho iarahany amin'ny hira aminy dia i Lili ohatron'ny tovolahy dimy dia i Luka i Mahery i Rija Ramanatoanina dia i Salomon dia Goty miaraka manotrina azy sady miara-mihira aminy ao dia ny tsiknifty andalovany Lili amin'ireo repertoire rehetra ny arahana hatramin'izay ao ny tao mitarika ny Omaly, ny tao mitarika Vokininina, tamin'ny tarika rehetrarehetra be dia be dia tongava isika rehetra zany amin'ny alahady fa mahafinaritra izay ny Goty izay fa raha te hijery Goty rery koa nareo dia zany hoe raha efa nanaranaraka n'ireny feu d'artifice tour reny ohatra dia mbola mahita mihoatra an'izay feel good imitation le pub mbola tsisy an'izany avy mbola tsisy andrasika omaniko ato le izy fa alefa fa tsy maintsy mbola hanao pibato izy tsinona fa mba exclusivité ho antsika zany tsinona ny zatra mahafinaritra ao anatin'ny resaka mandra-pahatonga ny dokam-barotra dia enoy angery tokony Larisa manko ry havana nanao n'ity piba ity fa no ny antony tsy miankina amin'ny fahasalamana dia fa rehefa herinandro alohan'le fampisehoana Larisa Larisa
tsy maintsy mbola mbanao an'ity taiko aloha ty Tizako kely vetivety le CCSK Gottlieb teo CCSK Antanimena ny alahady faraka amin'ny 30 volana oktobra ahitanareo gôty rehetrarehetra amin'ny endriny rehetrarehetra eritreretanareo eritreretina ihany ko zavatra tena amporisihako foana rehefa manao seho tahaka an'io ny amin'ny seho tahaka an'io zany dia makafiza fotsiny satria ozy hoe rehefa mandeha nitarika maleo rehefa mandeha nitarika lolo sy ny tary ny tovozay sy ny fampisehoana samihafa Jerry Marcos ny Jaojobo sesisa misy hira tena tianareo dia averiny le mpanakanto fa nenahy zany ezahako fotsiny hoe ny any amin'ny rambo no hafa fa za tena tsy matadity ina zavatra efa natao misy zavatra vao noforonina satria zany ny Apollo 5 zany zao mbola vao maly vao tena nafantatra ohatra zao resaka jirama zao ny fusible mipoka mandroany dia zay vao amoronana sketch tsy tafakatra 20 jo le 5 tsy tafakatra raha 14 eo izy mety vetivety ary super musique Analakely efa mivoaka eny zany ny karatra afaka manjifa sady nareo amin'izao dia ny larantarbiany 034 13 244 13 amin'ny telo ora izy io ny alahady faraka amin'ny 30 volana oktobra tonga dia miakatra volume lahy atolotra ny atolotra manokana ho anareo mpiaino enoy lasaka makely mbola misy tsy mety ndray ry havana aloha zany taiko efa sasany latsaka 5 terrain de foot SK Antanimena 17 oktobra manomboka amin'ny 3 ora irahanareo amin'ny Samuel efa mivoaka ny tapakila nanomboka tamin'ny alatsinainy teo eo amin'ny hekitara kady fotsy kady tapaka sy etsy amin'ny super musique Analakely fidirana moa dia fantatra fa ray alina ariary efa sasany latsaka 5 amin'ny gôtana zao ary atolotry Elas Pro antsika Gottlieb vavalatsaka JCS vavalatsaka tsy makalaky vavalatsaka latsakaiza vavalatsaka vavanina vavalatsaka vavambiby vavalatsaka miandry aloha vavalatsaka CCSK Antanimena alahady raika amin'ny 30 oktobra ny 3 ora vavalatsaka JCS ny karatra dia efa amidy ao amin'ny super musique Analakely mpiara-miasa TV Plus Gottlieb vavalatsaka ao amin'ny CCSK Elas Pro l'événement 100% unique mahafinaritra le pub sora Larissa sorona misy fa Larissa anisan'ny inspiré anazy zany pub zany aloha Larissa aloha tsy maintsy asiana feo Larissa le dokam-barotra herinandro le izy Salo fizasanao mafafaliana anome fanampiana mitovy amiko eto tadina fahatsiarovana ny Dadarabella sy famoahana Rakira à titre posthume ary fanampiana ny fikambanana Dadarabella Legacy erahanao amin'ny Damama Bekoto Riza Ramanantoana Bodo Mia ary Steph Ramby ny fampisehoana dia ny 1 volana novambra 2024 tapakila ray Rakira anankiray CCSK Antanimena amin'ny 10 ora ariva izy io ny tapakila dia raha balcon dia 3 ariary réservation 40 000 ariary ary ny VIP 60 000 ariary misy any larantarby izay ahafahanao mamandry toerana dia ny 032 70 038 80 kalova kely afaka tsy fainareo ny amin'ny super musique Analakely ho avy ihany koa ireo mpanakanto nandray anjara tamin'ny Rakira izay fahitanareo songava maro manjifa dia misy ihany seho atolotra anareo dia zao fa mbola hazavaina amin'ny fotoana manaraka dia ny cabaret any Ambatolampy iarahana amin'ny tarika mahafinaritra anankiray dia Gottlieb amin'ny 12 volana oktobra Gottlieb miaraka amina tarika anankiray ao Ambatolampy eo mbola ho resahana kely ihany koa rehefa manaraka satria mahafinaritra ihany koa no mitondra ny hafaliana any amin'ny faritra hafa isan-karazany zany ho anareo izay mankasitraka sy te akafy any amin'ny faritra dia misokatra tanteraka izahay indrindra ataorian'izay confinement zay amin'ireo organisateur samihafa hoe atsoy izahay tonga izahay ho resahantsika eo fotsiny ahoana sy ahoana ny fomba hifanarahana sy ny sisa fa zay ny ankapobendresaka aloha rahampitso ny kakakakayamba ny alahady miaraka amin'ny Lilia ao amin'ny CCSK dia ny 12 oktobra any Ambatolampy dia ny 30 oktobra etsy amin'ny CCSK Gottlieb vavalatsaka CCS vavalatsaka tsy makaela ary ny 9 ny volana novambra kosa fety ho an'ny ankizy ao Antsahamanitra Sirky Momota
Ie, efa ny Francis Turbo ny fa 5 volana Novambra kosany dia ny Tapakila dia ivoaka ny 12 volana Oktobra, zany hoe amin'ny alatsinainy ho avy izao zany. Any? Le Francis Turbo amin'ny 5 volana Novambra dia manomboka amin'ny 7 arivo izy io ao amin'ny CCSK Antanimena. Amin'ny alatsinainy zany mivoaka ny Tapakila ho anareo izay hanjifa sy hijery ny Francis Turbo. Fanamariana kely ho antsika mijery ny calendrier sy mbola tsy mahafantatra tsara fa ny 2 amby 3 Oktobra dia alahady fa andro tsy fiasana ny ampitson'io. Ny alatsinainy voalohany volana Novambra dia ferie. Efa milamina tsara zany ka zao nefa ny zavatra pitranga matetika. Rehefa mandeha dia andeha daholo indray fa long weekend makatsy sy niana dia mba dia Gottlieb 31 Oktobra. Be dia be lasa manadina ny andro tsy fiasana 1er Novambra satria dotototon'le ho an'ny jirama dia efa lasa ny motora leveako ny fanamariako sa tataraiko anie dia mananamana izahay zany aloha efa misokatra moa zany ny espace amin'izao fa zay ny nahirana kely tao anatin'ny resaka fitarana bakabaka amin'ny 6 Novambra vao misokatra satria misy ny voyage exceptionnel foana tsy haiko na lasa lona tarany tena voako ndraiky kosa lara izay milay le ty mijery le iramaly iran'izy mitsamy tsy haiko na lasa lona tara le fantaninareo le resaka le mpiasa banque spostra monnaie teo mila manatona sapandraramisana fositondrononareo eto analamana inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Turbo. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha. Zay manasa olona. Alatsinainy karazana lavilaka misy masa gotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana voalohany ty hoatika eto Tamatave live prod manolotra anao duo VIP nizaka Tinasbourg iray sehatra hatramin'ny farany amin'ny cabaret spécial eto Tamatave ilay fampiaraham-peo tsara indrindra ny zoma 5 novembre amin'ny Sigural amin'ny espace La Marmite en face station de pesage Paris 4 vente de billets burger grill akaikin'ny car Star Times Bazar kely sy Bazar B sy ao amin'ny espace La Marmite invitation 40 000 ariary info line 034 01 203 18 partenaire Sotis Madagascar boisson officiel Siruntad, partenaire média RDJ, événement live prod. Lava Benko, ilay finday original avo lenta sy ika farany amin'ny vidiny mirary dia mirary hitanao manerana ny Madagasikara azadinoina fa garanti 12 volana be izao ny Lava Benko mobile ko raha misy olana ary ny findainao aza misalasala manantona